virus manasary tanana matetika amin'ny rano sy savony averiko hoe matetika. Tapeno amin'ny latsandro ihany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mievina ianao Atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza donoina azao ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910 mirary soa. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Rabanareo rehetra ao. Iza mafaka mitavatava sy miresaka mitato. Izanao. Tena mbola tsisy nisan'izy. Aleo tonga dia ataoko ty. Ramsemana, mazava ve? Ao tsara. Izao fandeha. Resaka politika. Tsy vita amin'ny taratasy io. Sainy lazaiko. Ekena fisahay nahay taratasy. Nahay taratasy. Azonareo ty mamana. Tantaranao tsara. Politika. Zavatra zareo. Anatra ho an'ny ankizy. Ny filozofia. Mila pedagogy. Ny fiziksimia. Mila ekonomi. Fan politika. Mila fikafika. Yala tsy. Zao. Intégré-ne. Zay. Lasa rasta. Zolo rasta. Zolasa rasta. Yala tsy eny amin'ny rasta. Fa misolo aso makoho. Mazava be zany. Rehefa lasa vatomamy dia solona firapitra mafana. Fa io moroko zay. Tsisy jeu de mots io. Ka zao ny torevitra. Mba antany io ihany dadabe. Ny taratasy vita tsy hifampitsarana. Ary ny dolara tsy azo terenina matany. Manjary tesitra ny remy malala. Rehefa manantitra CV. Tsy tena zay ny ilaina fanontaniana hoe CV. Ka zao ndraisaky tahatoranao. Alohan'ny fotoana arivo. Za fanolotolotra vatomamy fa sao dia manolo bato mafana. Aleo voando. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dupont. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafy. Rehefa iny Ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. lasa olona. Alasinahy karazana bilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony. Fa tianareo foana Orange. GALANA miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Raikitsy ty zoma fahadimy volana jona taona 2024 mirabantsika re tonga eto mifandarana rivotra miraba amin'ny Francis miraba ny Fifi miraba ny Mano miraba lakeo Raimbozy Godara fampiarabana sy filazana daty voalohany zay miaraba toko miaraba rehetra miaraba ny technicien miaraba tsika rehetrarehetra somary fanamariana kely ihany no atao antsika zay mpanaraka ny fandarana radio vision izy ty lasa mivadika hoe radio vision 96.6 azonareo atao ny manaraka azy zany mazava ho azy any amin'ny Facebook ankoatra ny enona azy any amin'ny radio sy izy any amin'ny fomba enontsika azy misy mihaino radio any amin'ny télé moa ny olona sasany fa azonareo atao manaraka nay amin'izao fotoana izao atao anatin'ny Facebook page
page Facebook ny filaza azy RDJ 96.6 misy point le izy 96.6 96.6 le izy FM sa tsisy azy 96.6 FM sa tsisy FM any faranao misy FM ka androany azoma raha tokony izy ny fanarahana hatrany amboalohany de hoe talata sy asabotsy no mandeha mivantana amin'ny Facebook le izy Facebook live moa ny fiteny azy de zao izy lasa talata sy zoma indray tohatrany hoe mandritra nyty volany ty aloha zany mahatra mandrapatonga ny farany volana jona atao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena itsika io, atao anatin'ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy, atao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy, atoditodika makany daholo moa tsy maintsy fampiresahana ary dia atao anatin'ny fihiboana ihany koa ny sasany mihiboka tanteraka, ny sasany mihiboka ampahany, sasany zara fa mihiboka zany rehetrarehetra zany ny fiainana iainantsika eto eo ny korotalotana zay seho tany atao masina tany zay ohatrany efa milamindamina ny any am'izao fotoana zao eo ihany koa ny fialana na fanasorana ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'iny omaly nalaza zany zavatra zany tamin'ny resaka 8 miliara faingo 4 zay azotsika hidirana daholo zany eto nareo namako inona ny zavatra rehetrarehetra nareo sitomina avy any mba tsy sitomako ny avy ety amiko aty Lisy Francis tsy resaka hoe misitana angamba efa mipetraka zany le hoe na ny esoriny izy na nametra-pialana matin'ny coronavirus omaly ramatoabe mitaiza kely bevoka mihitsy fa mahazo tsara moa zany le zaza fa eo amin'ny ijery am'le resaka anytsika ijery am'le iteny zany am'le resaka le momba le fampianarana iny tsy ngamba tsy tokony asina resa be resaka polémika be tsony resaka 8 miliara sy any iny fa efa ny bianco moa efa nyresaka raha vaovao enkomaly zany efa andray antanana an'le izy tena ohatrany tena ny fahazahoko ny zavatra tena ny bianco de hoe miandry fitoriana miandry fametrahana fitoriana zay vao afaka mihitsy zany tsy fantatra hoe iza ny ametraka fitoriana fa ny fandehan'le izy mantsy zany aloha aleo mba hitantaraka edy zay zavatra fantatro momba an'izy io kely oa satria tsy de tena nao fanadihadiana tena satria tsy journaliste investigateur akory fa ny vaovao fantatra de hoe tsy mbola nivoaka tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ilay vola 8 miliara faingo 4 mbola tsy nivoaka tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana io vola io fa mbola eo ampikonokononana ny hamoaka azy ireo tompon'andraikitra no traingo zay no fiteny azy aloha no traingo fiteny tany amin'ny taona 20 zany sa mbola fitenen'ny ankizy am'zao mbola miteny koa ny ankizy am'zao ka traingo mateza be ny traingo lay raha fity traingo lay famoahana azy satria raha ny fandehan'ny famoaham-bola mpanjakana de azony avy eo anivon'ny ministera no manao ny taratasy-mbola sy ny fikarakarana azy rehetrarehetra atao raha ohatra ka mbola latsaky ny 200 tapitrisa ariary ilay vola kirakiraina fa rehefa mihoatra ny 200 tapitrisa ariary 200 millions d'ariary de tsy maintsy mandalo ao amin'ny fijeren'ny primature hoy fa tsy any amin'ny premier ministre tsy maintsy mandalo ny fijeren'ny primature sy ny any amin'ny fiadidinan'ny republika raha vao mihoatra ny 200 tapitrisa ariary tokony mandalo amin'ny contrôle financier koa vele izy mandalo daholo ka tsy maintsy mandalo daholo mihitsy de rehefa tonga teo anivon'ny primature sy ny fiadidinan'ny republika am'izay ary io zavatra io de hitandrareo fa hoe tohatra ny diso be loatra ty vola 8 miliara ariary ividianana vatomamy ty tena ividianana vatomamy tokoa aloha le izy ary ny zava-doza de izao efa niainga mialatsiny am'le fiteny hoe zava-doza efa niainga melohany fotoana io mazava ho azy ny fanaovana komandy an'ireo vatomamy ireo ka eo mihitsy Matsilisy Francis ohatrany hoe ny olona zany no miresaka amin'io ary rehefa tany amin'ny serasera tany amin'ny Facebook tany efa nisy anjarana circonscription scolaire zany ohatra hoe Boeny nisy eo teo de iny ve efa tonga le bonbon io ve tao anatin'le tsika tsy manao investigation eto fa tao anatin'le 8 miliara efa livre tompoko ilay entana satria ilay entana zay no fandehan'ny tsenam-baro mpanjakana rehefa tonga ny entana soma tsara na entana tonga zay antsoina hoe marchandise livré na produit livré na asa vita service fait zay vao mandoa vola fanjakana ho antsika mpanao fanentanana mahafantatra tsara an'izany rehefa manao fanentanan-javatra amin'ny fanjakana de rehefa mandeha le asa fanentanana
tsisy vola mivoaka mihitsy io eno mba mitaky avance zany tsisy an'izany io sarotra be zany mana avance zany procédure ngeza be zany nefa vola lainao io zara fa tsisy vola ray tapisy ariary akory zay makaganara fa ela be voazo dray vita le fanentanana zay ianao vao mandeha hany am'zareo maka an'le vola ndraindray aza mbola miandro hoe aleo herinandro mbola miandro aleo amin'ny latsinainy fa mbola tsy mivoaka le vola mbola seko koa raha ve no meny de milahatra any amin'ny banky ndraiky anao hakaniny sarotra be ny famoahambola arasiko zany le izy amina resaka miverina am'le bonbon ndray tsy hoe misitona lakolosy fa ianao moa zany fitity alala fotsiny zany le izy hoe mamerim-bola zany ve mifanjakana satria fa nisy bonbon lasa tsy nisy vola navoaka ny fanjakana na ny ariary aloha le zavatra efa livre zany le nalefa an'le olo ny fanjakana tsy hividy zavatra eto seroa fotsiny fa tsy maintsy maka an'ilay olona atao hoe fournisseur izy amin'ny ankapobeny de vehivavy fournisseur io ary fantatra io fournisseur ny anaran'ny raha teo moa fournisseur ako tsy ho vehivavy izy de vehivavy olona io ary de indro fa miteny hoe za tompoko de mahita olona hamatsy an'ireto vatomamy ireto de natolotra le vatomamy ireto le vatomamy ary de natao ny taratasy fanarana rehetrarehetra fa miandry fandoavam-bola motsy efa nalefa moa le vatomamy nakety sy nakeroa efa nisy tokoa le vatomamy fa ny fandoavam-bola an'ilay ramatoa fournisseur de mbola tsy voaloha ary ny tena voa double am'izao de io ramatoa io satria ny baombao efa lasa ny vola tsy voaloha ary za ty eto mahita fa tsy ho alohan'ny fanjakany voaloha tsisy an'zany mamerim-bola zany asaloha tsy de hoe tsy mainty efaantamena izy antame hoy fitenindrareo any izy efa tongotra ambiandakana ny fomba fiteny zany amin'ny teny malagasy iray vola teny malagasy ny volana jona efa tongotra ambiandakana ka dia efa lasany iny de any zay lalany any lalany fa rehefa nandalo teo amin'ny fanaraha-mason'ny andriamatoa prime ministre zay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny primature rehefa nitenendreo mpiara-miasa ity nge le vola tadiavin'ity ministère ty avoka de gaga ny prime ministre hoe dry ahoany ty de nampandray ireo technician natao nampandray ny ao amin'ny présidence satria tsy maintsy mandalo any rehefa mihoatra ny 200 tapitrisa ariary lay fandanim-bola de hoy ny avy ao anivon'ireo androm-panjakana roa tota ireo hoe aleo ilamy mafa ohatra misy zavatra tsy de mazava izy ty ary dia najanona teo iny zavatra iny nanao fanambarana moa ramatoa ministre tamin'ny herinandro hoe mbola saika atao fotsiny zavatra fa mbola tsy nisy any famoahambola ary am'izao fotoana zao de mbola afaka manizingizina ny tena fa tsy nisy ilay famoahambola tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tsy mbola nisy vola nivoaka tao na ny ariary aza tapitra anosy ianareo rakoty vain sary alitsipesindradanoary de mo afaka mijery video misy nena le afafy ty miaraban'izay mahita rehetra salama zay mahita ny taloha efa fantatra foana tao anatin'ny taona maro hatram'izao tsy fantatra fa raha ny resaka hoe contrôle de conformité ny l'autorisation de dépense sisa te fourniture efa hatram'izay io tsy olona ny teneniny eto zany fa système hatram'izay resaka fitaovana ilain'ny fanjakana cahier stylo ny resaka attribution na marché public sisisa misy ny en régie misy ny gré à gré de misy ny appel d'offre sisisa arakaraky ny hoe misy niveau io le angatahana olona mahay azy ohatra hoe mirivotra manasa olona manampahaizana momba ny finance publique itsika vahoaka piaino zany raha miainotsika ka tsy mahalinatsika le resaka arabola tsy maninona aloha mba miakitra tsika mihaino za mikiry foana miteny an'izay hoe matetika rehefa mihaino zavatra tsika de lasa zay ny ankoatran'izay moa zany ny resaka hoe zava-misy amin'ny ankapobeny resaka momba n'io resaka hoe ministère sisisa ny personne ressource na olona manana ny fahaizany de tsy voatery mahay an'le izy fa mila pédagogie satria ao anatin'io zavatra io ke dinihana tsara le izy tao anatin'ny tantarany ty resaka ministère sy ministre sisisa ty fa voaniainga le izy de manana toetra manokana le ministre raha manana capacité izy afaka ampiasana anazy ka tsara asana ahoana raha ny hambony aloha raha fahalalako azy aloha zany fa système mandresako tsy miresaka régime mihitsy zany hoe tsy ny fanjakana misy fa ny fomba fipetraky ny asa takan'izao de jereo tsara fa nisy gazety azo tenena hoe gazety ao anatin'ny fanjakana ihany tonga de namoaka matevina be an'le izy de nefa ny izy koa anatin'ny fanjakana zany hoe nanasa lamba ivelany be zareo aloha de
dia rehefa avy eo nefa izy ny teny indray ary navoaka mihitsy taratasy fa mbola tsy débloqué ilay izy. Zay ny problème. Tsy aleo natao mofo gasy raha mofo gasy io zany ny opinion mety aminay any fa le bombo dollar dia zao ady averina aminareo fitenenana io le volombavaka io mandrapa vita fandarana dia miala io. Zay zany mba zavatra mba aseho eto ka alana ny sasany akavia aloha dia rehefa avy eo alana ny sasany akavanana mandrapatonga ny amin'ny sivizazany anosy ianareo ok. Ity misy karazany maro ny masika. Misy ireo masika miaraba andrenimbosy, misy ireo salama, misy ireo masika lay antsoina hoe masika chirurgical le fanaovana fandidiana dia angamba izy tony mitovitovy mihitsy ny français satria tony le tany amin'le manara-penitra mihitsy no nangalana azy. Misy hoe FFP2 ohatrany zay ny anarany ny fanalavana azy tompoko aza manontany ahy nareo fa tsisy zavatra fantako momba an'izany. Misy hoe FFP3 dia misy ny masika tsotra izay namboarin'ireo zone franche reny ohatra ireto anaovantsika reto zany le izy anaovan'ny akabeazantsika. Misy ny masika tsotra anaovan'olo tsotra namboarin'ny olo tsotra tany an-tranony tany. Raha ny tokony izy tokony telo sosona le izy, lamba ny aty velany sy ny aty anatiny, zay ny roa sosona, dia ny fahatelo sosony ao anatiny ao tokony misy viseline. Zay ny tokony ho izy. Fa misy koa ny hoe tsisy viseline tsy dia maninona loatra zany rehetrarehetra zany. Ny sasany azy zany cache-nez zay atao mikasoko ny tena plasiny no amatony cache-gorge. Ny sasany koa misy an'le visière reny raha Francis. Misy visière le tapenany eo ohatrany nampiasainy la gastronomie pizza taloha reny. La gastronomie pizza efa nampiasan'ireny foana na mbola tamin'ny tsisy coronavirus ary. Fa misy mahatamako hoe tena miaro tokoa ve izy reny le visière miaro amin'ny pitidrora ne satria moa ny alika pitbull reny zatra mipitipitika be ny rora. Itony masika FFP2 tony raha vao misy volombava tsy dia mety loatra amin'le izy, indrindra fa volombavana 2 andro na 3 andro avy ny areza misy volombolony le izy dia ritin'le volombava le volombolony amin'ny tony masika tony dia lasa ohatrany tony mirirodrirotra ohatrany an'le bandinamana anakare le pihiry iny izy tary amin'ny fahoriana tary amin'ny nono ny sefo tena efa korotodrotika be mitsy ny le ria dia efa hoe dia rorany lary anoarovana amin'ity raha izy efa korotodrotika ohatranao le boky fotsiny efa misy volombolony tamaiampaikany reny izy dia efa ratsy zay fa mbola anaovan'le riany izy dia rora tokoa ngano ambenana amin'ity tsy voaka tao fa raha ny roran'olona hipitika any aminao sy ny microbe hiditra any aminao na itony arany e dia efa tokony manaraka an'le hoe isaky ny adiny 3 adiny 5 tokony misolo zany arany na hoe tony tsy fanasa mihitsy raha ny tokony izy fa amin'ny masoandro dia vita ny aminy. Nisy maty anankiray tamin'ny omaly iny jekoa mba vaovao anankiray zany nisy maty anankiray matiny coronavirus la matiny be dia be foana isan'andro fa ny matina coronavirus no resantsika eto io. Ramatoa efa naheno daholo moa zany tsika rehetrarehetra fa ny ombony ray mandry tsy ny ray mifo foana moa amin'ny zavatra ohatrany tony ary misy ny olona miteny hoe rehefa tsy maheno rangady aloha hijanonany fa nefa koa misy karazan'olona tsy mihaino ary tsy manaraka fandaharana mihitsy izy na radio na télé afa-tsy ty rivotra ity sorananareo zany. Dia nisy maty zany ao omaly ramatoa teraka teo am-piterana izy zany no namoy ainy satria ny zaza tao akibony dia avotra soamatsara eo amin'izay le fanontaniana mipetraka amiko satria anosy avaratra ny tenen'le filazam-baovao hôpitaly anosy avaratra any zany izy misy no hôpitaly anosy avaratra ve ny itsabona moa zany tsy coronavirus le izy tsy coronavirus no nidirany hôpitaly fa hiteraka zay no mahatonga le izy mety anosy avaratra dia rehefa nahita fahasarotana ireo mpikirakira azy teo dia nasiana oxygène satria sepotra izy dia hoe sao dia mba coronavirus ary ty dia natao ny test dia nivaly le izy coronavirus no nahavoa an'ilay ramatoa coronavirus covid-19 moa zany ary dia efa tsy hitany tsony ny valin'ilay fitsapana natao taminy inona test fitsapana tsy hitany tsony ny valin'ilay fitsapana natao taminy fa izy efa lasa moa zany fa dia soa ihany fa avotra soamatsara lay zanany izay mbola anteriny taona ny firariana fiononana ho an'ny fianakaviana sy ny fankahirezana ho an'ny rehetra tapitra. Fa sitrana koa misy ihany na Francis no anatin'izany ary misy ihany koa ireo sitrana misy 5 sitrana zao omaly dia 720 kosa no ary tsy mety hotokana mihitsy ny olona sitrana sitrana solo fa dia ny fampitahana nefa dia hoe kely dia kely ny sitrana raha amin'ny vao hita fa voa indray le izy sanandro mitangana be ny hita vaovao raha mijery tsika amina sehatrana fiarahamonina nge amin'izao
fanjakana manentana atao hoe fanjakana foibe io da apetrakitsika foana hoe tsy araka amin'ny fanjakana foibe nge ny anara-masony any ampovoan'ny any anelakelan-trano rehetrarehetra fa mifatongavan-tsaintsika isika malagasy isika mipetraka eto Madagasikara no za tsy miteny hoe tsy tonga saina fa lasa tsy fitandremana zay ngamba izy lasa masika be mantsy le hoe tsy fahatongavan-tsaina any amin'ny toerana rehetrarehetra na amin'ny aksiny fotsiny ara vao manomboka pasika ianao marabatonga amin'ny 67 atsimo io satria mosika avainy firenena itositsika farafakeliny ianao mahita 100,000 olona tsy manao kasibosy io zavatra mora indrindra mametraka kasibosy ary raha resaka hoe fanentanana ty mantsy ny tenenina foana hoe ny vahoaka ange ka ampianariny fa raha 2 volana kosa ange mba 2 volana ao anatin'ny 2 volana ave mampianatra kasibosy hitondra kasibosy ray ela loatra kosa ngamba fa ny mahasorena anankiray de ity za mo mpandeha taxi be de rehefa handalo ny gendarme na polisy zay vao anaova le kasibosy de miteny le receveur amboary tsara ny kasibosinareo miteny teo ny chauffeur ny kasibosinareo polisy gendarme izany hoe rehefa tsy misy zany zay gendarme mana polisy zay de ary io le izy ange raim-bosy tsy resaka aty ivelany any efa ao anatin'le fitateram-bahoaka ara efa tsy mirespekte efa tsy manaja an'le hoe tsy asina ery amin'ny seza volamena leo amin'ny devant ihany no ataony ray le miaraka amin'ny chauffeur le mpamily zany fa le ao ampovoany rehetrarehetra dia misy voamaly mihitsy zao nitako zany tano filaminana apetrapetrahanareo seza volamena reo nareo strapontay de ohatrohatr'izay zany mbola atao foana iny rehefa maraina be zany fa tsisy polisy tsy inona am'le izy manao zany andraso aloha fa mbola ivirenako ihany le teny malagasy biazina ve izy indray mandry ny ombondray mandry tsy ndray mifofoana io zany miarabantsika rehetra tompoko salama tompoko miaraka Francis Fidy Rainbozy Godara Larissa ny tokantrano rehetrarehetra tsy miarabandretsy tsy mitendretsy miaraban'ny regie miaraban'ny mpanao regie fandalinana kapeny aratsara dia raha miramialy sy mahandry eo amin'ny fandevasan'ny feo sy ny anina ary ny radio nareo any an-trano any zay afahanareo miaino anay am'izao fotoana izao hoy ianareo hoe mivolana tsia ny izao mantsy ny tiako tenenina foana hoe za mpitondra automobile azay fa nitondra moto fa ho an'ny mpitondra automobile menimenina mpitondra moto le mpitondra moto raha tena tsy de misisisika makatsy makaroa mitondrange moto nareo fa hisisisika ianareo ary za toko de efa nisisisika ary azoko tsara efa niakatra trottoir efa nifaly tamina za de mpanao an'izany ane rehefa mpila farakodia tonga saina hoe zany eny diso fa rehefa mitondra automobile Mirabe lantona anarako. Ie, mandeha dia mandeha tokoa makaroni mamasoa ato amiko satria sahaza ny fahefa mividiny rehetra. Tsy taraiky indray ato amin'iny Vaovao be, mamasoa spaghetti sy macaroni, paty tsara kalitao, vita amin'ny koba ambarim-bazaha, mety andrahoana arak'izay itiavanao azy. Mamasoa spaghetti sy macaroni, sahaza amin'ny fianakaviana rehetra, amin'ny vidiny mirary. Mamasoa, ketrika hafa koa. No mifankatahan'ny mpandeha sy mpiseha teo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotozan'ny GALANA hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station GALANA ianareo. Tsy miova fa tony teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany. GALANA miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary araroto ny fihenam-bidy-goavana 100,000 amin'ny entana rehetra ao amin'ny magasin ary ny tolotra 200,000 raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Savez-vous que chaque briquet bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet bic. Comme eux, choisissez un briquet bic.
Mila ny tsy ambarately ny fahazotoana homana ve ianao? Mila ny tsy ambarately ny fisakafoanana am-pahalalahana. Miborosy nify amin'ny dentifrice force. Dentifrice force isaky ny avy misakafo. Fa io ny tsy ambarately. Ho salama, madio ary matanjaka tsara ny nify sy ny ady vavanao. Dentifrice force. Dentifrice force. Nify matanjaka, tsiky mamiratra. Dentifrice force. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao sy eny amin'ny shoprite rehetra. Maman? Elle a dit maman. Regardez, il marche. Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi? Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédi-lait croissance pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines? Bravo. Blédine et Blédi-lait croissance, partenaires de ses premières fois. Vaovao simenitra fosa izay vokarin'ny orinasa Réussite izay tsy ho ela ao atao masina. Fosa maitso, manga, mena ho an'ny mpanao asa madinika na ny matianina. Simenitra fosa matanjaka, mora maina, ny kalitao tsara, manome fafako. Simenitra fosa hitanao eny mivantana mahazatra anao. Raha mila torohevitra dia antsoy ny laharana 032 11 012 91. Simenitra fosa azo ianteherana ary manamora fandrenana. Satria teo foana ianao roneny na dia tamin'ny fotoan-tsarotra aza. Raha sendra sy lafaka za dia nampirisika hatrany ianao ny traka sy androso. Satria ny kasa ny sosiny tsara ho ay hatrany ianao. Ka noho izany rehetra izany dia mirary fety sambatra ho anao. Mandritra ny fetiny ireny, porofo ihany ny fitiavanao azy miaraka amin'ny B5000. Antsotra mirora sy 3 minitra. Tolotra manan-kery 7 andro miampy internet cadeau 100 mégaoctets. Tsindrio ary ny 224 étoile 7 étoile 2 raha ampiditra ny tolotra amin'ny comptenao ary ny dièse 123 dièse raha ho an'ny mpanjifa hafa. Orange. Ry tanora malagasy 20 hatramin'ny 5 taona. Nahavita fianarana ambony baka plus 3 ve ianao nefa tsy mahita azy? Maniry hanana ny orin'asanao manokana amin'ny alalan'ny fahandrarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ve ianao? Afaka manampy anao zahay amin'ny alalan'ny fikotrehana ny programme d'incubation mba hahatonga anao ho mpandrarà. Ampiny anao mba hanana ireo fahaizana ilaina ara teknika eo amin'ny fitantanana ahafanao manangana business plan azahoanao mindram-bola any amin'ny banky. Ny fandaharana asa dia manampy anao mandritra ny fanomananao sy ny fanantanteranao ny tetika asanao. Raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 41 594 45. Na tsy dio ankoa ny tranokalo programme Beja na ny ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ho antsika rehetra izay lina dia marina fa mbola mitohy hatrany ny fisoratana anarana. Koa mba netana antsika rehetra mba hanao an'izany fisoratana anarana izany. Misaotra tompoko. Hiarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny 8 ora sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavlo, station Shell Anoziato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaim-poana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec Dimapolo sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,400 ariary be zao. 10,400 ariary be zao. Ary mahazo 500 maimaim-poana amin'ny akokely fakana nofo. Azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vainganary eny amin'ny Farm Shop akaikanao manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana Jiona azonao anio fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoy maimaim-poana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. Hoavy ndray ty ny fetiny reny miavaka kely fa fetiny reny anaty confinement anao surprise maman pizza bonne fête maman na à livrer na emporter eny mila gastronomie pizza kazany ihany misy gâteau bonne fête maman ihany koa sady tsirony no mamy fête de mère miavaka ho amy ty pizza bonne fête maman sy gâteau bonne fête maman emporter io na à livrer la gastronomie pizza pizza de qualité pizza de quantité pizza ho andaolon'io. Gasgasga gastronomie pizza. Mirabe lantona anarako. Ie, mandeha dia mandeha tokoa makaroni mamasoa ato amiko satria sahaza ny fahefa vidiny rehetra. Tsy taraiky indray ata amin'iny Vaovao be, mamasoa spaghetti sy macaroni, paty tsara kalitao, vita amin'ny koba ambarim-bazaha, mety andrahoina araka izay itiavanao azy. Mamasoa spaghetti sy macaroni, sahaza ny fianakaviana rehetra amin'ny vidiny mirary. Mamasoa, ketrika hafa koa. Hafa ihany mama.
amin'izao fetin'ireny izao tsarovy izy tonga avy etỳ amin'ny akortiky. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny bouquet Canal Plus. RTJ amin'ny Val Maraina. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Manasà tanana matetika amin'ny rano sy savony, averiko hoe matetika. Tapeno amin'ny latsandro ihany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mievina ianao. Atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza adinoina azao ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910 mirarosoa. Tompoko lahy sy tompoko vavy, hanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiainy ny RDJ. Miaraba antsika rehetra ry tompoko amin'izao andro fa 5 ny volana Jona taona 2024 izao ary manasa antsika rehetra ihany koa hanaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Omaly fahefatry ny volana Jona taona 2024 dia nisy ny didim-panjakana laharana faha 2024 tsipika 7.5 izay nampahafantariny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika Fanalana teo amin'ny toerana na minisitra azy ny minisitra ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa Ramatoa Ritsasoa Andriamanana Joshua, ny ministra ny fampianarana ambony ny fikarohana siantifika Ramatoa Asomako Elia Beatrice no misahana vonjomaika ny fitantanana izany ministera izany. Araka ny tolokevitry ny Prime Ministre no nandraisana izao didim-panjakana izao ary samy nanosony na ny Prime Ministre lehibe ny fitondram-panjakana na ny Président ny République ny Madagasikara Henri Rajoelina. Raha iny datin'ny fahefatry ny volana Jona iny dia mampatsiahy indray zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena satria omaly dia feno roa taona katroka ny nanendrena voalohany ny Prime Ministre Tsay Christian ho lehibe ny fitondram-panjakana teto amin'ny tany sy ny firenena. Krizy ny androm-panjakana ny hitatra teny amin'ny arabe no nahatonga izany ary notarian'ny solombavambahoaka miisa 770 ny tarika ny fandravana ny gouvernemanta solonandrasana mahafaly Olivier ka nanendrena ity Prime Ministre ity roa taona omaly zany no na Prime Ministre ny Prime Ministre Tsay Christian. Raha fanaovan-gazety misy fampiatsoana ny talehan'ny famoahana eo anivon'ny gazety Tia Tanindrazana Tahirintina Ranaiso eny amin'ny sampam-pikarohan'ny zandarmarim-pirenena eny fiadanana amin'ity andro zoma ity. Ny tena votoatin'ny fampiatsoana dia mbola tsy fantatra amin'ny atsipiriany fa tombanana ho noho natsoratra nivoaka tamin'izany gazety zany sy ho fanaovana fanampina fikarohana eo amin'ny fitadiavana ny marina amin'ny toe-javatra iray no resahana tao anatin'ity gazety ity no fotoana atena anaovana izay fanadiadiana izay. Andrasana zany no toy ny raharaha momba ity asan gazety iray ity. Raha ny didy mandalana amin'ny fehany serasera amin'ny ankapobeny dia ny toy ny adihevitra momba ny volavolan-dalàna laharana aotraotra efatra tsipika 720 mifehany serasera ary zany dia natao tetsy amin'ny anteminera-ndoolona na aliana ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny olona sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriana izay natao ary dia mbola averina dinihana anatin'ny voamera hitambarambe sy entina indray eny anivon'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehana ilay volavolan-dalàna momba ny serasera eto Madagasikara.
Nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny agence française de développement, ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola, teo ihany koa ny ministera ny fitsarana. Izany fifanaovan-tsony izany dia fanampiany ny AFD vola ho an'ny fitantanana eny anivon'ny fonja, ary mahatratra hatrany amin'ny 5 tapitrisa euro na hatrany amin'ny 20 miliara ariary ny vola kirakiraina ao anatin'izany. Fikarakarana sady adina amin'ny areti-mandoza tonga eto amintsika dia ny Covid-19 izany, ary ho fisorohana ihany koa ny elezan'izany anatin'ny fonja no tena nanaovana ny sony tokony efa elaela no nanaovana sony ity fifanarana ity, kanefa tamin'ny nomaly iny voavita araka ny fanamariana nentin'ny sekretera general ny ministera ny fitsarana Imbiky Erlaza. Mety ho tonga hatramin'ny tsy fisinetana ny krizy eto amintsika, ary dia tsy maintsy mandray fepetra ny orinasa mikambana ao anatin'ilay antsoina hoe CCIFM na ny chambre de commerce et de l'industrie France Madagasikara. Ao anatin'ny 3 volana no nisy fiboana, ary mahatratra any amin'ny 2.50 isanjato ny asa atao any amin'ireny orinasa ireny no tena tsy tafarina mihitsy, ary mahatratra tany amin'ny 7,000 ny mpiasa tratran'ny chômage teknika, ary tsy maintsy nyroahana kosa ny 2,000 hoy ny lehibe an'izany fikambanana izany raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety. Tsy maintsy heverina ihany koa ny ahafantarany rehetra fa mahatratra hatrany amin'ny 7,7 ny orinasa frantsay sy malagasy mivondrona ao anatin'ity fikambanana ity, ary mampiasa olona hatrany amin'ny 4,3 alina. Ho fiarovana ny tombotsoan'ireo orinasa sy ireo mpiasa, indrindra fa amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny ankapobeny, dia manome sosokevitra sy mangataka amin'ny fanjakana ny fikambanana aiza ny fanampian'ny fanjakana eo amin'ny sehatra ara-dalàna amin'ireo orinasa ireo. Mila manampy ara-bola faran'izay aingana ny fanjakana raha tiantsika ny hanarenana aingana dia aingana ihany koa ny toekarena. Ho fanalefahana kosa ny vesatry ny fandaniany ny mpanjifa izay ao anaty fiboana eto amin'ny Fatanalamanga Atsinanana aloatra mangoro, dia nampiakarina hatrany amin'ny 50 kWh ny fetra ny première tranche ho an'ny mpanjifa eo amin'ny resaka jiro izay vokarin'ny jirama eto amintsika, tany amin'ny 520 kWh izany teo aloha. Ary ho fanatsarana ny fandraisana amin'ny mpanjifa ihany koa dia manomboka amin'ity volana jona ity ny fampiarana facture isan'andiany na le hoe facturation par lot, ary ho Antananarivo izany no zaraina ho andiany mpanjifa mba tsy isiny ny fitangoronana be loatra eny amin'ny fandoavam-bola. Mbola mitoetra eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ny ame anara-pahasalamana noho izany ny jirama amin'ny masam-pandrarambosahana ny filana andavanandro mponina azy dia mametraka ary manatanteraka drafitra sara sosialy amin'ny ameana ka mandray ny fanapahan-kevitra, ary izany fanapahan-kevitra izany dia ho an'ireo faritra anankitelo efa voatonona teo, dia Analamanga, Atsinanana ary Aloatra Mangoro. Taoriana n'ilay savorovoro ny alarobia 7 volana jona tao Tomasina dia nisy omaly alakamisy ny fifanantonana narahana fanambarana. Ny maraina ny mpikarakara avy amin'ilay antsoina hoe komite stratégique notarian'ny gouvernoura ny préfet dia nanao point de presse ka nitondran zareo fanazavana momba ny zavanitranga ary koa fanentanana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika sy ny fitsipika. Ny folakandro kosa dia ireo sojabe avy amina toerana maro ikambanana foko 12 no nampiantso ny mpanao gazety, ary nanao fanentanana ihany koa amin'ny fananarana ny mponina eto Tomasina ny amin'ny hoe tokony hanaja ny fitsipika sy ny fomba rehetra edina amin'ny aretina Covid-19. Nolazain'ireo ray aman-dren'ireo na ara-drazana izy na ara-panjakana fa ny Covid-19 sy ny olana terany ihany no fahavalo iombonana eto Tomasina.
Ny ampy iray ny matin'ny Covid-19 eto Madagasikara raha ny taremarika navoaka ofisialy omaly. Misa 7 zany izy ireo hatramin'izao. Avy any Atanety be anaty volo any amin'ny district Tananjojoro be ilay vehivavy bevoka ny ndao sy ny fahafatesana ary ny 20 volana May tamin'ny 2 ora maraina no tonga tao amin'ny hopitaly tao Anosy Avaratra tao izy. Io hopitaly eo Anosy Avaratra io dia district Antananarivo Avaratrano faritra Analamanga. Tera-da tao ihany izy ny 7 volana May ary velona somatsara ilay zaza. Voalaza fa nisy ny fambara fahaseporana ilay vehivavy taoriana naterany ary dia maty ny 7 ny volana May ihany. Nanao fakana singa ilay dokotera tompon'andraikitra ary dia nalefa teny amin'ny Institut Pasteur izany ary dia teo no nahafantarana ny 7 ny volana Jona fa nisy ny tsimikaretina coronavirus ilay ramatoa. Natao fitiliana avokoa ny mpiasan'ny hopitaly ao Anosy Avaratra nanomboka teo ary andrasana ny vokatra izany. Misy andihana mpiasa ny fahasalamana efa lasa nidina any Antananarivo anaty volo hanao ny fakana singa ho an'ny fianakaviany ny maty. Raha iverenantsika kely dia fitiliana 8,902 alina zany hoe nanatombo 7,700 no vita hatramin'ny 2 volana Jona teo eto Madagasikara. Marary 7,700 zany hoe ny tombo 7,70 no fantatra hatramin'izao. Ny maty dia misa 7 ny tombo iray hatramin'iny nafaty ilay vehivavy iny. Ny sitrana kosa dia ny tombo 5 hatramin'ny omaly satria nahatratra 200 izany. Ametraka ny maraparesaka indray ho antsika rehetra mpiaino ny RDJ satria dia tapotratreo ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Ny fandarana rivotra no arahantsika izay toana ny GALANA, ny XXL ary ny Orange manomboka eto. Maraparesaka indray ary tompo lasy tompo vavy. Sodrivotra! Sodrivotra! Mitohy ihany ny resantsika izay voalaza ny namanarambelo izay manohana ny fandarana ny XXL, ny GALANA. Ny fampatsahivana dia ny hoe rehefa zoaoindray sy rehefa talata no mivantana ny sarinay manetana ny fandarana rivotra eto. Ao koa ny fampahitana sary amin'ny fandarana hafa toy ny coltime amin'izay fotoana na andro efa voalaza eny cool time ohatra mifangaro francis le hoe kolo sy ny hoe fotoana time ahoana cool zay misy anke ao anaty hoe kolotsaina izy iny cool zay le cool time ne kolotsaina tovy le feo hoe cool time kolotsaina satria tsy azadiny fa ny cool time dia fandarana ara-kolotsaina tany am-piandohana. Zany resaka vaovao ara-kolotsaina sisy zany dia resahanao daholo dia azavainao daholo. Cool TV sy ny Cool FM misy kolokolo-javatra io fa ny cool time efa elaka voatonona tsara cool fa tsy cool 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 le tolotry le RTL mahatonga ny cool fa orange manao fandarana fa orange manao fandarana zay no antony mahatonga zay orange manao fandarana sy ny XXL manao fandarana sy ny GALANA manao fandarana satria reo fa mpiara-miasa amintsika efa hatramin'izay foana GALANA XXL Orange. GALANA, notre énergie à votre service. XXL, de l'énergie à boire, non? C'est tika. De l'énergie, n'a pas énergie orange. Réseau. Aona god. Ai. Aona. Ne réseau mapa misarona natrika aloha jerena amin'ny rivotra fa io fa niala aloha zao ny avant droite. Tsy zany mba irahamantana satria ny volombavana niry tsara nefa ny rehefa avy eo tsy nisy spectacle Johnny Hallyday, tsy nisy zavatra milana volombava loatra dia hoalana le izy aloha satria ohatran'ny maka angovo be le izy dia io izy miala izao rehefa avy eo koa moa zany mba hitondra zavatra
tsika moa zany miresaka ohatra gouvernemanta de ministre de sur la forme zany amin'ny resaka endrika io satria fa araka le resaka teo zay tokony isy foana ny fantaniana mipetraka de mamaly hoe raha misy zavatra tsy mety anankiray fa tsy le katy zany satria ny bianco le ny teny hoe mila olona mitory de miandro fitoriana momba an'izany izahay tsy fantarolo le sujet zany fankapobe zay fa ao anatin'ny lalàna tena zako zao anisan'ny maniry mihitsy zato ovaina tahaka an'izao nahita mihitsy ilay polisy teo manarina fa nidaroan'le bandy mihitsy ilay bandy mitora moto sy lisipa de narafy de nakany amin'ny firaisana fahaenina le bandy sy lisipa voadato le bandy teo mandalana de ohatry aho hoe mila mametraka fitoriana fitoriana amin'io zany mbola ela be zany zay vao ohatra akaiky be zany zay misy zavatra hoe raha ohatra ve tena hitan'ny mpanao lalàna tena flagrant de tsy tokony tonga de saisi ho azy ny zavatra mifanotsy moa ty resaka ty fa tsy tena hoe zay akory le tena lohevitra de ray minitra kely fotsiny ny fanamboarana mo voatavo alaina ny voatavo 500 grama andrahoina amin'ile voatavo mavo be de rehefa masaka le voatavo de pitsehana de asina lafarinina atsasaky ny lanjany de asina atody anankiroa de asina siramamy de nasina toy ny manendy mofo makasoka na manendy hena baolina de rehefa vita le izy dia ohatrohatr'izao elanatsiny fa tsy afaka manatitra an'le izy makany aminareo ny fijereko ny émission ny sirilignaka isakariva hoe tous en cuisine mampirisika ana manendinendy zavatra sy mamboatra satria nivokatra ery atsako aleo avady kely izy noanina voatavo aleo atao mofo am'izay le izy anosy anareo raha mbola misy mitondra manaraka mofo voatavo vita ny Cyril hiaratra ny ilany ray zany aloha de rehefa aveo makasitraka iny ary de fitoriana magaga rehefa misy hoe mpihira anankiray ohatry ny hoe miaramira amina mpihira anankiray de manao fitoriana izy zay fomba fiteny am'izao fotoana zao ina mahatonga an'io fitoriana le izy fa tsy fitoriana fiara-miasa ka misy fandraisany ve ny fitoriana sy ny fitoriana resana ary le fitoriana aza le hoe fiampangana mitovitovy amiko fa nenareo tena afaka featuring tena marina mafy raha mba isy olona hiteny featuring tsisy manao an'izany ny gasy aloha tsy haiko zany fitoriana foana tenen'ny gasy amin'io hoe miaraka mihira re manao fitoriana tamin'ny anake ina ny eloka natao notorianao izy jesosy kristy notorianay fa ina ny eloka natao notorianao izy fa ny fitoriana de zavatra hafa mihitsy ny rehefa meloka le olona de toriana any amin'ny tribunal na any am'izay tompona andraikitra inona moa le tsy l'école anticorruption le izy fa le anankiray le miady amin'ny fanamotsiana vola ino ny anaran'iny sampandraraina samifina rattaché amin'ny primature sa rattaché amin'izy satria nisy nametraka fanontaniana ma tsy omaly hoe izy moa le sampandraraha miady amin'ny famotsiana vola maloto iny de samifina ka ao amin'izy izy iny raha tsy diso any amin'ny primature any hoany satria ireo sampandraraha rehetrarehetra reo de misy androm-panjakana miahy azy foana zany aloha de any zany no mifamatotra any ka dia ny vaovao mbola mitana sainy maro ihany ko aloha ny zavatra nanjoa any George Floyd izay mainty hoditra novonoiny polisy fotsy hoditra tany Minneapolis tany Minnesota tany États-Unis tany ivelan-dranomasina tany amin'ny Donald Trump be de be nihetsika maneran-tany tsy haiko le olona koa zany miandry tataka tena zay ny fomba filaza azy angambany miandro tataka ny olombelona eto ambonin'ity tany ty vao misy zavatra miseho ary fa fihetsiketsehana zao tao Afrika tsy maly zao mihetsiketsika hoentina manohitra ny fanavaka vambolon-koditra izy raha teo moa ny aina tao anatin'izany misy zavatra ohatran'izany mba ahafahana Frantsa Adamatra Traoré zavatra hafa mihitsy ny Frantsa nanararaotra an'iny izy nanararaotra an'iny satria ny Adamatra Traoré ndray efa tamin'ny taona 2010 eny agnamby no nisy any famonoana ny Adamatra Traoré io ary de ny fongarina re zay resaka zay hoe tena tsy manaiky rangahy zay ny fanambanina ny mainty hoe famonomonona ohatrany fatina ohatrany akoho ohatrany famonoana biby iny famonoana ny mainty hoditra tsy manaiky zany ny tena filaharana be raha Afrika tsy mbola azoazoko ihany
satria mifandray satria mifandray re amina tantaram-pirenena zareo afrikana tatsimo le izy tam'le apartheid fa i Vienne any Autriche. Vienne koa tena filaharam-be omaly ary de tena manohitra an'io fanavakavahana io sy io famonoana atao amin'ny maintoditra io zay zany matongana ami teny hoe zany mbola anisan'ny tanjaky zareo amerikanina hoe any amindry zareo le izy no mitranga de fanaparitahany ny zavatra iny amin'ny lala serasera amin'ny lalan'ny kolotsaina amin'ny lalan'ny fomba fisainana de izay zany anisan'ny tanjaky zareo any de eo am'izay nefany hoe resaka tranga mirazotra am'izay le izy alefa eo am'izay nefany hoe le zavatra iainantsika am'izao io zany le hoe le satria tratran'le confinement tratran'le aretina navaivay be sisisa iny de zarary misy zavatra anankiray afahana miteny afahana mampiseho ny hatezerana na ny alahelo ao anatin'le izy de samy manararoatra daholo io nena tsisy idirany anana inge ny grevy rehetra izy de ararotina mba ahafahany mitranga ny zavatra ohatrandreny izay mihitsy mahatonga makatranga mirazotra am'le izy am'ty zavatra nyseho tany Tomasina ity satria dia nomena anarana George Floyd gas mihitsy le bande le hoe tahina lay polisy polisy ka le safotra de nalefa tany amin'ny hôpitaly de aveo nodina retranony ary de efa nitsangako velo izy ka za mitady azy aty an-trano itsony ianareo satria tsy tany tsony koa izy tsy tatany zany tsy tratana nalasa izy tsy azo atao hoe avoa izy tsy azo atao hoe avoa izy de lasa ny olona mikorotana makeny amin'ny arabe ny korotana eny amin'ny arabe io de le miandrikendry tohina le atsoko le miandry tataky efa misy zavatra mahalikilik an'le olona ao efa ela nina moa mahalikilik azy ny anisan'ny tena ngeza indrindra am'ireo de ny confinement efa niteneny ny tompona andraikitra rehetra hoe aleo zareo mba hajaina ny fihibohana rehefa tsy hanaja an'le fihibohana ihany mba hampetao ny arovava fa zahay dia mahantra zahay dia te hivarotra zahay de tokony anao ny asa mandraraha zay tokony ataona isan'andro ary misy olona mianeny manetsika an'izany ihany koa olona mpanao politika manetsika an'izany za tsy miteny hoe diso tena mariny reny hetsika ataon'ny olona reny tena mitombony reny hetsika ataon'ny olona reny ny hetsika atao raha hampilaminana tsy manina mihitsy anehoana hevitra hoe tena aleo ranga zay hivarotra tena tokony hivarotra kosa zahay fa tena mahantra zahay tokony anao ny asa mandrarahanay zay fa zahay na tsy ho fatany ty coronavirus ty ho fatany anoanana mitombona tena mitombona zany fangatahany zany fa ataovy ampilaminana le izy fa tsy hoe nandeha ambaratonga na vele izy Francis hoe nangataka tsotra aloha zareo Francis tokony misy ambaratonga zany tsy fatako zay fomba atao zany fa le korontana zany tsy ahava olana mihitsy satria ny herisetra tsy maintsy mivaly amina herisetra natina na tsy tiana fa tsy eto mihitsy ny hoe misy tena anankiray zay izy manambara manao hoe raha anao grevy ianao karaha anao grevy pasifika tsisy mirarahany mihitsy ny grevy rehefa pasifika tsisy mirarahany zay satria nahoana io zavatra milay mihitsy tsy ahoan'ny olona fa io arakaraky ny sy ny korotana vao mainka mahatonga an'le olona lasa misy dikany izy rehefa aveo raha ohatra zany hoe lasa fandrika matsy le izy satria fanahin'iny le olona mandrehitra pneu fanahin'iny le olona mamaky magazay fanahin'iny olona mamboly korotana de mazava ho azy tsy maintsy herisetra no andeha anoerana zany tena tsy maintsy hery ka izay raha vao misy anankiray voatona io zao ninjera le bandy anankiray safotra de ny bataina fanahinina bataina mihitsy natao amin'ny arabe zareo io ny asa tananareo vononareo io aiaia avy am'izay ry manisy poivre manisy sira manisy io anao azava vinaigrette na voaka atao anatin'ny Facebook ndraiky olona tsy antavatavy io aby io de manao taimbava atao anatin'ny Facebook rehefa avy eo amboary zareo hoe ataovy amin'ny fanaovana azy zany zavatra zany amiko efa fanotanana olona hanao zavatra ary ny tena losa de zao fa te hiala ao anatin'ilay fitenenana amin'ny teny fatsay raha mbola azo koa atao fanetanana olona hanao zavatra ratsy izy ny tena olana ny tena makamotro sady matsikaiky ihany koa olona tsy any Tomasina ny akabeazan'le olona le manao commentaire atao anatin'le Facebook olona any ambadika any amboary izy ataovy tadidiko mihitsy ho andray mandeha tam'izany tsy mbola nisy loatra tony Facebook tony bonjour ouvrable fa mbola antsoantso manao na raha erika mbola kiantsoantso amin'ny telefôna amin'ny radio tony mibetsaka de tadidiko koa atano any amin'ny folo taona rasy zay nisy zavajavatra ny seo de andao hidina makeny amin'ny 13 mai daholo andao hidina makeny azy andao izy amin'ny tsy hidina fa izy le miteny antso ato amin'ny telefôna izy tsy hoany fa tadidiko tsara saika nahita loza mihitsy tsika zany efa niteny tamin'iny niteneniko tamin'ny radio tamin'iny aloha de sa hoagny ho aho ny antony raha vao sanatriaka maty vao tifitrany aho bediny dadanay aho
efa teny dadany aza mandehandeha am'reny tangorongorony so de matimaty ho azy zany tena ma tonga de tezitra amiko dadany raha maty am'reny marina mafy ilety efa tenena hoe aza makeny mbola makeny zao lafa maty za mo fiteny dadanareo ohatran'zany fiteny dadanay teny radio samy verigny indroa anao sa mahafantatra an'zany zavatra zany le izy miankina amy fomba fijery koa le izy aloha ny aviany resaky fa ino zay no tadavinay malama ino moa le fitelavantsylary ka zany rehetrarehetra zany dia midika fa arakaraky ny fomba fijery sy ny toerana misy no afahana miteny olona anankiray raha ohatra zaho mpoma fitondrana de afa ny fomba fiteniko raha ohatra aho mpanohatra fitondrana de afa ny fomba fijeriko zany hoe misy fomba fijery zany miankina point de vue tsirairay ny ray afa ny fomba fiteniny de le ray kosa afa ny fomba fijeriny atao mitovy are miankina fomba fijery le izy arakaraky ny toerana misy anao arakaraky ny point de vue anao arakaraky ny angle de vue anao samy manany zoro no azy samy manany zoro ijereny azy io ohatrany za zao mialatsiny fa iverina am'le resaka teo za moa tsy mba mpanendro jesy za tsy mba mpanesy olona resy na tsara olona resy fa amiko de le tenin'lay freranay tao amy lasainte manao hoe inona no tianao safidy le izy so ihany fa sa tahak'zay ihany mba inay aho zay le izy freranao tena zany freranay koa tato frère zay tadiko ramse Philippe le izy ka ramse Philippe laha ny haiko zay ramse Philippe laha ny tsy lahy ty veny resaka fa moa lahy ny veny resaky fa resaky tena mara zay hoe manana samy manana zorony zay anika rehefa raikitra ny adevitra nisy adevitra be mivaivay teo indrina mbola mitoy izy am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe kianja masoandro eo anaty rova fa tsy tena miresaka eo amin'ny lafiny ara-tantara loatra le olona tsy miresaka ny lafiny ara-teknika loatra le olona architectural loatra le olona oentiny reo fanehoan-kevitra ireo hasehony ara-tantara architectural haitao trano ara-teknika oentiny reo mba hanohanany ny firehan-keviny ara-politika ka na izy momba ny fitondrana de mety io amy reto lafiny ara-teknika sy ara-tantara sy architectural reto de hoan'le mpanohitra n'lay fitondrana rety tena tsy mety io raha araky ny tantara sy andao aza-pidirina ny finiavana any am'lay conviction politique satria rehefa tena najerena izy atao anaty Facebook fantatra daholo le olona pomba sy tsy pomba an'reo etsika zay miseho eto sy roa ireo na izany ny kianja masoandro na izany tana masoandro zay fangaron'le gazety anankiray iny kio misy gazety mampifangaro ny tana masoandro sy ny kianja masoandro zavatra roa samy hafa na izany ny zava-miseho tany atao masina rehefa aveo ndray ty zany hay Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary araroty ny fihenam-bidy goavana 10 isan-jato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magasin ary ny tolotra 20 isan-jato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. No fankatahan'ny mpandeha sy mpisehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotoizan'ny GALANA hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolotra eny amin'ny station GALANA ianareo. Tsy miova fa toy ny teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany. GALANA miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Dada, efa kaiky ane fetiny reny inona no metsika azy? Raha ny ty aloha dia kapa Aigle d'Or sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa. Andao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Parce que maman, tu as toujours été là, avec ton amour et ta présence. Je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions, mais tu m'as toujours encouragé pour aller de l'avant et ne jamais abandonner. Pour tout cela et plus encore, je te souhaite une bonne fête. Parce que tu m'as toujours donné le meilleur. Pour la fête des mères, démontrez-lui votre amour avec B5000, incluant jusqu'à 2h53 minutes d'appel valable 7 jours et 100 mégaoctets d'internet en bonus. Appelez le 224 étoile 7 étoile 2 pour 5 milliards. Orange.
Dada, efa akaiky ane fetiny reny e. Inona no metsika azy? Raha ny ty aloha dia kapa aigle d'or e. Sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa. Andao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Hoavy ndray ty ny fetiny reny. Miavaka keliko fetiny reny anaty confinement. Anao surprise mamay. Pizza parfaitement. Na à livrer, na emporter. Eny mila gastronomie pizza. Kazanany misy gâteau parfaitement manany koa. Gâteau parfaitement. Pizza de quantité, pizza one. Gastronomie pizza. Dada, efa akaiky ane fetiny reny e. Inona no metsika azy? Raha ny ty aloha dia kapa aigle d'or e. Sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa. Andao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Misy mampime dia misy chanson. Raiko zany dia vola modoetra io vola malagasy fa ena le tao amin'ilay misy teny hoe orange maro eno tsara tia fa ho atsika menakavy maro no manam-pahaizana fa vitsy ny manam-pahendrena. Galana ho atsika vitsy manam-panahy. Dia ny zavatra tena lazaiko sy tiavako mafy teto dia amin'ny maray aman-dreny tiavany azafady zany tsy dia mahay tsara fa mpianaro mpianaro dia saivy manoratsa. Ny adiako fatotra teto dia ny hoe aza atao sorona ny ankizy. Fa nisy mihaino vary fa izao isaorana izay nihaino tokoa tena misaotra izay ny natarana io satria kafoka be mihitsy fa namaky champagne. Namaky champagne. Namaky champagne ako za. Champagne. Vazovazoko zany fa le izy mahafinaritra foana rehefa hoe misy mihaino. Misy mihaino ny etaetan'ny ray aman-dreny fa le izy ve le ray aman-dreny no enona sa le syndicat nietsika zay vao nihaino. Nietsika ny syndicat ny teny hoe aza atao soron'ireo ankizy ireo. Zay ve vao nisy nento sa diso ka fa feno fahendrena ny mpitondra mino fa izay le zava-mitranga fa nisy fanapahan-kevitra feno fahendrena iny. Dia mbola manentana foana hoe tsy ny examen no mahamaiky. Orange. Fa ity aretina misoko mangina ary miabetsaka dia mitombo ity. Zay no mahamaiky ka dia tokony fahendrena reo foana zany zay ray aman-dreny zay marary zanaka. Misy ray aman-dreny tsy marary zanaka e fa zahay le ray aman-dreny marary zanaka. Efa teneniko foana fara voatsindro mifandraitra rio ianao no tsy mahita tory. Misy volom-bava ve ianao ragoty? Zay zany ny anazy zany zay fotsiny ahako hoe tokony fahendrena mba tsy hanao sorona ny ankizy. Ny ankizy lehibe dia miantso ny mpianatra eny amin'ny université amin'ny ankapobeny atao hoe ankizy lehibe. Mpianatra amin'ny université zay saika isan-taona dia misy foana ny grevy. Ary ny grevy dia amin'ny ankapobeny mahomby foana. Rehefa mihetsiketsika ny mpianatra zay vao voalohany borsany. Rehefa mihetsiketsika ny mpianatra zay vao voalohany équipement. Rehefa mihetsiketsika ny mpianatra zay vao voalohany pré-salaire. Zany hoe mihetsiketsika amin'ny fomba hetsiketsehany ihany izy. Fa ny teniko teto ndray mandeha ary mbola veriko zany androany hoy aho hoe tsy mahomby amin'ny ankapobeny ny grevy raha tsy mipoaka zany hoe ampiasany ny herisetra. Ary dia mampiasa herisetra ireo olona manao grevy ireo. Tsy midika zany koa hoe momba ny olona manao herisetra tompoko tsia. Na mpianatra io, na mpitatitra io, na mpitsabo io, na iza na iza. Tokony vao miteny nge zany raha Francis dia efa tokony ny fanjakana e. Ka zay tokony migreve, ataovy ny grevy mba hahafantarany olona tokony greveny hoe tokony grevy. Fa ny herisetra kosa
tena na de fantatra ary voapirofo izany saika maneran-tany tsisy dikany io grevy io raha ohatra ka ao anaty toerana voafatotra anankiray de lasain'ny olona le izy hoe rehefa mampiasa herisetra vao tena mety le izy de lasa mampiasa herisetra le olona anika zavatra ho anahako za tena tsoroko aminareo fa za no anisan'ny bandy mbola tsy nanao totondro tany ampianarana mihitsy hatramin'ny fahazazako ka hatramin'izao lehibe zao tsy mbola niady nanao totondro satria za zany tsy mpianatra dalaila ma angamba satria rehefa tatefara vao mafantatra zany dalaila ma zany mety misy hoe za angamba mpianatra dalaila ma sy mpianatry Mahatma Gandhi satria ny herisetra amiko tsy vahaolana mihitsy satria grevy zany ny dongy ny teny izy hoe rehefa tena iady am'reto anglisy reto de mipetraka mangina ary midongia zanako zay mihitsy sika ty mandeha amty fa ny herisetra de tsy vahaolana mihitsy fa raha avy any midongy atsimo tsy de fa nilaza fa midongo foana ny satria avy any atsimo zany midongo foana ny andro anefa toerana hafa ny any midongy atsimo zany hoe raha ohatra ka mbola aveko zany teneniko zany hoe oya hoe tsy nahomby ary etsika raha tsy misy herisetra fa tsy vahaolana ny herisetra fa ny herisetra de mivaly herisetra efa niteneko zany ary mbola veriko ndray mandeha raha resaka hoe fitokonana grevy isika misy le atoko anankiray ny grevy tatsy nanatry firy volana firy taona fatao professeur iza Randrena Toandro moa ny anarany ny vatsy saucisson be dehibe izy amin'iny rehefa de mianatiny kitapo-oditra iny tantara zany ka tantara fa itiny kosa nge io fitokonana io matoa misy de ao raha satria vy tsy mipitrana irery ka nahoana tokoa monjy ka inona miaraka amin'ny vahaolana siany ao anatin'ny herisetra tsy ahitana vahaolana mihitsy ka savorovoro kilatona zany tsy misy mihila savorovoro aloha ka maninona le savorovoro raha ohatra ka ao anatin'ny fifanatrehana ao anatin'ny hevitra sy tondratabatra tsy maninona efa teknika hafa mihitsy ty fa le ao amle tsy akafizako azy ny ana le ity ny ana ny tena mety amiko zany ty kokoa fa ty efa ity zao de maheno ve nareo maheno ana magnataka ny le tovolakely ry mba eto ty le zavatra le asehoko teo zany hoe le izy le resaka le teo voalohany indrindra aloha le resaka le hoe fitoriana satria manjary mifanojo be amle resaka le zao le izy amin'ny kapobeny tokoa hoe mila hoe olona mitory foana matetika ny resaka fitsarana nefa raha ny tokony ho izy zany ary tamin'ny fifidianana reny misy an'izany na fifidianana iny na fifidianana inona tokony misezirany zava-misy avy hatrany ny mason'ny jurisprudence zany ny mason'ny mpitsara zany tokony fa manahirana be le zavatra efa tena flagrant be lasa hoe mifamono zany le prala ao an-trano mifamono de le anabavindrareo miteny hoe atoroy amama raha za ianao atoro amama fa voadaroka be le anankiray le kely de potika mihitsy le kely de rehefa tonga le mamany avy any de mitoroka le ray nefa le anabavy amin'io satria anabavy lehibe de le resaka le zao moa zany raha ny tokony ho izy raha hoe ministra de miala sisa raha ohatra hoe izy ka manana compétence hafa zany fa ny volombava aloha io le izy mamiteny ny volombava niala le ambony de ty ohatra ny avela satria zao aloha androany aloha mba ireveny zao de rehefa rahapisondray ovaina efa metimety ty ohatra zao saika ampiseho toto kelikely mainanareo zay ako zao fa mbola tsy mibatain'le tovolahy le izy fa anosy anareo aloha de tsaratsara hita mangady ady ary hita boribory be mihitsy ny fa sady zao vetivety eto fa za miresaka lasa miresaka andragody misy volombava 5 fotsy zay vao misy fotsy 5 eto aria mbola tsisy fotsy mihitsy kosa aloha zany aloha zatra fa ara-boajanahary zany tsy mbola aloha mino fa ho avy ny afotsiana any aloha misy any fa
Hatramin'izay ny any an-damosina moa tsy fantatro moa zany iny satria marary foana izy raha voatsy okay anosy anareo fa izy tony ane le fomba fiteny io zany rehefa tena adiadina zany ny alo zany anisan'ny teny mahafinaritra ahy ankafiziko teny malagasy rehefa adiadina izy io rehefa jerena ny ambaindainy ny fiodikodona sy ny fomba hoentina miresaka tsy lay teny fa ilay fehezan-teny mihitsy misy gasy raha ngaha tena mahay miteny tena misy olona mahay miteny ary misy olona nomem-pahasoavana manokana angambany hoe ao amin'le fitenena io ary de misy olona vao miteny anankiray izy na de fehezan-teny ray fotsiny ary miteneny tonga de ozy ianao za tsy hinambaritsy io fa voky ah tena misy olona mampatory mitsangana tonga de mihesy no vao miteny izy tonga de ianao zay mino misy olona karaha mampatory nge tsy de tsara ratsy indray zany eny karakaraky zay ataony misy olona rehefa mahay miteny izy a tonga de mirotsaka ny ranomasonao misy olona vao miteny izy de tonga de efa menao misy olona zany samy manana misy olona vao miteny de zao ny ataonao misy olona vao miteny tonga de mivontorona be anao tsy misy arana mbola tsy miteny akory ny azy de efa misy olona efa manangy ampanany amin'ny azy eny io ndray le ty fa iteny ndray zao ty iteny le zavatra tsy tiko ndray zao ty na ity na io vehivavy na ndreo io lehilahy zany rehefa arakaraky ny fandraisanao an'le olona fotsiny sady efa fantatrao ny tantarantany aloha mifirifiry moa ny tena mifanena impirimpiry moa ny tena mifanena aman'olona manino fa maninona ako mampimevenao za tsy manao ninina ho ampimenao niny ay vao mijery tarena ohatsy de satria iny le sary mipetraka ao andoha iny zany hoe misary mipetraka ao anatiny ao misy zavatra mipetraka ao anatiny ao zay no mahatonga ny Eugène zay ho arabaina manoka satria XXL dia manona ny fandara manao zao direct izao ny orange sy galana ihany ko ka eo amin'le hoe sary ka eo amin'le sary mihitsy zany vao mieritreritra fotsiny misy olona anankiray vao eritreretinao fotsiny mizatra horesan'iny olona iny de ny sary ao andohanao de iny le karisma ny olona rehefa aveo anka karisma alika aloha fo miteny hoe faritra fotsiny anao to de efa misy sary ao andohanao to de misy zavatra petraka ao andohana ay zaho ndray fomba le olona any zaho reny atao le olona any ohatra ny bese le ho atagny fianara sy ny anina io fianara fa fa tsy resaka bogosy sy bogosy araka ny fijery zao tontolo zao tia da fianara io zany tsy tamanaka fa izy anaran'ity rond-point eo rond-point Ambatondrazaka aiza izy be eo atsena eo atsena rond-point Jovena misy fa fa ilany avato e eo misy station rond-point tsena le teo eo no fanaovana eo no fanaovana mba mienoana ragoto fa izy io nge miteny Ambatondrazaka angezi rond-point tsena eo amin'ny rond-point tsena eo fitsenana olona amin'ny tonga amin'ny gara amin'ny rond-point Jovena izy zao apita madama anrety oy ny masikitany ali ty loasio kely fa mampalelo le dala vehivavy izy ty fa le izy tsy hoe kory mampidera alika ako tsy hoe zany fa ho an'le olona le manana alika miteraka zany ka varina fa ny tongotra izy ty io jereo ty mintsitra be tsy afaka natao opération ntsony le izy no nefa feno ray volana sy tapany io ny vétérinaire satria tapaka voatsindry de nandritra ny fitaizana nataony tao de efa nisy cicatrice tato de jerena ihany satria mavesatra ny renina alika fa ity zao no tavelato mahafinaritra kely le ry rehefa miazakazaka satria ohatra misy vomy parallélisme amin'ny pneu arrière droite ok mandeha am'zay zay Ambatondrazaka eo amin'ny rond-point tsena alika no manao fandarana ato amin'ny fa izao io Ambatondrazaka io eo ny fitoerana fanaovana fanetanana tsy fantatro nareo taty afara fa tamin'ny fotoana misy mitoro-tempio ndraindray fanetanana rehetrarehetra mihitsy isan-karazany antanio be setroka podium teo foara io andro io ny foara Ambatondrazaka no nisan'ny foara malaza indrindra fantatro eto Madagasikara rehetra foara io andro io ary de nisy course bisikileta no manana tamin'izay fotoana zay ary ny loka voalohany dia bisikileta ho an'izay mahazo voalohany tamin'ilay course bisikileta VTT ka ny course bisikileta de miainga avy ao Ambatondrazaka makany Bejofo makany manaraka ny lalana goudron de mandalo any Vidiala de mandalo any mananga zipo de makaty amba apitandrefaka any Bejofo de miverina rehefa tonga eo Bejofo de miverina makao Ambatondrazaka ndray mandeha fa vita io zany de natolotra oy le mpikarakara zany
atao ve toreto le azonareo ngamba ny azonareo an-tsaina ngamba zany le mpiaraka zany atao ve toreto le loka ho zaraina karakara etsika zay izy fa eto tany Rivotra izy ka niaraka tamin'ny anjy reo tamin'iny orange no mpanohana tamin'izany fotoana zany mpanentana ny tena ko ary dia no zaraina le loka ho avy eo président de la république rehefa avy eo raha valomana ny président de la république io ho avy eo président rehefa avy eo izy zaraina le loka iza zany nahazo ny voalohany ka misy zavatra maromaro aloha zaraina eo misy zay nahazo voalohany tamin'ny vakodrazana zay nahazo voalohany tamin'ny marathon zay nahazo voalohany tamin'ny atletisme efa teo raha voatabita am'izany ka atany natao natao ho an'ny mponina Ambatondrazaka le izy fa tsy zavatra professionnel tena mbola kely zany tatidiko raikitra am'izay ary ny fizarana an'io zavatra io fa tonga am'izay andre moto filoham-pirenena ravalomanana fa izao misy ravalomanana zao koa tompoko ka manan-javatra hafa etsiketsehana ny antohanany eo mbola tsy manomboka ny bisikleta ozy izy mantsy le boy kely teo nany avety raha miakatra le boy kely raha ty bisikleta ty walla ino le loka ho an'le voalohany teo nomena le badikely le loka omena le olona voalohany nomena le badikely teo le boy kely misaotra dada misaotra olo izy le badikely misaotra ko lasy ny kodina lohan'lay raha matopika araka reto inona atao le bisikleta tokony omena le voalohany lasa mivitana bisikleta vetivety alo mivitana bisikleta vetivety vidy bisikleta tady le bady nitady tsy haiko zay nahita tany mety misy mivoatra bisikleta angamba tany nanina tany satria izy bisikleta VTT le tony vita sino tony tsisy karana nga hoe sa misy tadidiko tsony loha zay olana tampotampoka teony eo le mpikarakara de tsy maintsy nahita bisikleta ary tsy nireny fa misy baolina koa zaraina teo fa le baolina mba maromaro era ty baolina ty baolina manala oy mena reto le loka baolina reto ma tena sandraretra zany Ambatondrazaka ihany io zavatra io ndraikitra ny fanetanana orange io ary de antsoinareo nareo ve mahay mandefa SMS zao mekara ty misy crédit na 10,000 ariary mena ty crédit 10,000 ariary ty zay mahatafiditra anreto taremarika efatra amby folo taremarika efatra amby folo reto hotononiko izy ty fa ny telo farany tsy hotononiko fa mekara ty zay manana téléphone orange so de misy mekara ty zay manana téléphone orange fa zay telo farany amreto taremarika reto hotononiko de zay mahatafiditra azy melo mahazo le 10,000 ariary eo ary lasa ary mekara ary nareo zay manana téléphone miakatra le bady raiky rey midina miakatra mbola tsy ampy zara vitsy kely izy de tsy mety telo efatra dimy eo nolo tadiaviny mekara zay manana téléphone orange mekara efatra dimy ka mila olona dimy miakatra le midina ahoana anao zay mekara nagaty raha manana orange anao za mako ohatrany matahotra fa ninaty ohatrany tsy orange fa inona anao ty ohatrany maintimainty izy tika tsy haiko namidina tsy mety loko no an-tsainy ka orange mpanona fandarana mihina fa betsineo tany Ambatondrazaka zay tenika tsy haiko mihitsy hoe baramana barabaranay moko anao de ohatrany tena ina re dira mibara am'zany tsy aza mba mipipity refa betsileo ohatrany mahadenidena moko tenenao zany raha fa rasiste lakitsiny aminao lany tamin'ny farany vakozetra fa tsy raha manjatsy misy gonalao ambafior zalahy salaka izy zeko iny ina votoatiny zavatra la zay ty mitantara zavatra tsy azoko mihitsy le izy ary zavatra anekdoty madinidiny eridoty reny igoty efa mambika sisy am'le izy raha fa resaka ny tanàna ihany ibarona moa zany fa hita fa voaingana ny tany any ma le ty barona voaingana mala ny tany voaingana ny tany eto lesy mbo manararoatra lesina zany ary aloha fa itsinitsongo Christian lesy amin'ny garotiera zany lasa le ry zany namany nairaniandra tamin'ny collège Saint Joseph ka mbo ararotiny ihany zany satria anatin'ny confinement sy ny fepetra am'izao zany tsy afaka mifanotrona tsy afaka makany ambato mbo hoe mba manotrona mandevina sotra zany ka de mirary fiononana amin'ny fianakaviana Christian sino garotiera de zay fa mba ararotina fotoana oatra zao afa vina lany tany farany sa mba tena maniry mafy mihitsy hoe le lalamby io zany satria azo atao tsara mihitsy ny mamboatra n'le lalamby eo fa mandeha le izy manko voatrany kimatymaty zay miaraka am'le société mivarotra ny billet zay privé fa za zany miteny ho an'ny amoureux du lalamby
raha mbola mba azo atao zany a satria anisan'ny mampalelo ana aloha gara manana architecture tena tsara de tsara lasa angatra misy angatra mivoaka mba majerevina reny gara ny ambomanamboly tsara io gara io jerentsika daholo ny gara rehetra ny gara sorano moa fa lasa centre commercial ka raha mbola azo atao satria ny lalamby mbola mipetraka eo ihany de mba hiverena satria resaka ambaty ma le zavatra ty zany a podium misy podium riam podium ka oka amin'ny podium mba tsy atao amin'ny fanaovana podium zao ao anosy anareo fa zay fantena manjary lazeny olona mihina mofa direct itondray nareo ka raha ohatra hoe zany lalalanitra ataonjareo any amin'ny resaka teknika any izy tsy azoko manko satria karakara mibaroana izy de zareo fangarana rivotra nefa ny zavatra aseonareo lanitra raha sisy raha io zany reo gara mibaroana izy de sa bagara ndray zany izy farany olo raha izy tonga de dirika aby misy tonga de amle pire tsy mifangary misy izy borana fa samihafa fiteny laisany raha ampihoarina amin'le fitenyle bonary iny sianaka bonara ny azy tena ohatrany tsy fangaro mihitsy ny satria zao le izy ny azy tena eta amin'ny volohany etrehtra olona avy any amandry tsara vety izy reko ny anarany sy ambatondra zaka zany fa ngamba tsy tena ambatondra zaka tsy tapitanana ka fa raha fiteny tapitanana ambatondra zaka ohatrany anlaisany zao zany ataoko zany zao fiteny tapitanana zany fa raha makany amle mbambany voatrarehetrarehetra ihany io raha makany am'zany hoe manaka ambeny atsinanana zany nao any didy zany anao efa manakakaiky tamatavy zao zany manaka ambany atsinanana zany hoe ndilamena zany aiza manaka mbahiny atsinanana manaka mbahiny atsinanana atia ankoatra manaka mbahiny afaka ny vidiana afa iny tetimo iny fa le atsinanana atia kaiky amary mandroso any elenelany didy sy andromba any amle toerana mbola tsy naleako zay any tena mba voatra be any kaiky kofely le sianaka be sady mifangaro fiteny be tsy misaraka zany akory laha le aiky tsara be fa misafa manao hoanareo le retsy fa ohatry zao koa fianarana soa siro mbola tsy hitanlaisa zao miarana rivo nandilamena eo amle efa tany raha vatianana avaty mary mandroso de mitsofoka avaty mary mandroso de miodina de eto ndilamena de mandroso makany tsy makany misy satria raha mivera makany tanamena tsofoka makany fana le izy aveo ndilamena mandalo an'ilay tanàna le tsy mety tadidiko iny le izy misy anara tanàna ohatrany hoe manina gara manina tsy tadidiko zay le izy andilana tobo zany lalana makaty Antananarivo Moramanga de tsy misy mandalo fa izy mandeha ary miarana rivo nandilamena de rehefa miakandrefa naty ihany ny afarany akaikikaiky na andriamena ato avaratry anjorobe ary mierina rivo ary manakakaiky any belobaka za zao atreto zao mahafantatra belobaka anankitelo zany zao anekaiky nandilamena any belobaka anankiray ato faritra Antsirabe ato miakandrefana makany mandoto misy ambalabaka fa tsy belobaka makany Morondava any misy belobaka any fa ny belobaka anankiray any Mahajanga any akaiky ny faritra tsinanany Amborovy any misy belobaka fa maninona mo izy io raha atao hoe belobaka fa maninona natao hoe belobaka sy trenay mba miavaka ka tsy mety ke zany tena isoraka fa tokony isoraka satria alona fa mahazo kely raha tsindripe de kira iso ra de eo amle aza toko misy any fa io zao tsisy ina ndray le fanaotena teny frantsy tsindripe hoe de tokony isoraka zany fa tsona azy fa tsy isoraka ka sao de mpanoratra ny diso sigarety tokana ka sao de mpanoratra ny diso fa sao de isoraka ihany izy Charlène fa tsara lalana tsara lalana misy teny Diego de ka io manko zao ohatrany hoe i Breville igny zao faratany Mahajanga Brésil zaka lalana makany efa Charlène tso zao rija rangamo kafia i Bejofo eo Bejofo no ville eo Bejofo no ville 2 kilometatra aveo Bejofo dia efa faratany Mahajanga aveo Bejofo Ambatondrazaka
de efa faritany majanga ary rehefa de Francis nisy olona be tamin'izany mihitsy tamin'izay tany amin'ny tany anankiray le tariny ko an'izany fandray am'ty de tiako hoe fandray am'ty e aitako hoe zany e atao hijery Google Map mihitsy de mijery mihitsy fa le fifandraisany ka ve rehefa mandeha eto anao de mifandray aiza koa napety an'izany e aiza koa napety an'izany ty ve faritany Tomasina de maka ty de makany Mazangatapoka zany mihitsy le resaka atao ary ny tena olana de ao amin'le hoe distrikany Tsaratanàna distrikany Tsaratanàna ny eo Andriamena distrikany Tsaratanàna ny eo Bréville Tsaratanàna majanga faritany majanga ary Bréville de aty Ambatondrazaka zay eritreretiny olona fa zavatra anankiroa samy hafa mihitsy tena marina zany fa anankiroa samy hafa reo satria faritany samy hafa kanefa de mifanakaiky amin'ny Ambatondrazaka ary ny miarami ny Zandary ao Andriamena zao tamin'ny fotoan'andro nandehanako tany any Ambatondrazaka no makavola any Ambatondrazaka no makavola na de faritany majanga ary izy satria tsisy lalana avy eo Andriamena makany Tsaratanàna any amin'ny vohitry ny district tsisy lalana moto azahoany zara fa afaka tsy afaka mihitsy moto satria misy rano tsy maintsy tapahana zay eo anananao rotrany miandry ambanimbany le rano zay vao afaka miampita ny moto fa tsy nampianary zalany lomano le moto ohatra zako hoe Bréville misofina ohatra zany ve tony XXL ohatra zako hoe Bréville fa ohatra zany zao tena nagaga mihitsy tam'izay tany amin'le faritra atao hoe Mananaravaratra de Mananaravaratra makany Port Berger nanao Francis Turbo tamin'iny de roa andro lalana mandeha avy eo Mananara makany Port Berger nefa le olona andeha vidy entana io mandeha tongotra le olona vidy entana io niainga tany Mananara nandeha tia Tamatavy nakatia Tananarivo zay vao nakany Port Berger zany hoe miodina zany le lalan'ilay olona iny vao tonga any Port Berger eo izy vao vidy entana alefa any Mananara ola ty ko raha ao Tamatavy izy mividy ko raha ao Tamatavy mividy ny olana tonga de nanao le fiteny nefa zavy any Amerika hello fitaterana entana zany olandrareo satria ilay olona de misy karazana olona mihitsy any Port Berger zay mitondra entana makany Mananara mibata entana ary hoentina amin'ireny volosy ireny ino moa volosy ny fahatarana azy volosy afatarako azy ay efa raikitra mivary akely aingana fa vao manomboka mihitsy allo efa mijery nouvelle classe ve ndry efa midimy latsaka folo zao eny kia alo milay le barea kely iveriko fa ho andehilahy be le resaka fo tany fa miteny andry ary efa nahita tafy ndry ahoana fijery ndry azy la isaky ny amin'ny enina latsaka fateliny ariva ve waio tena tiako be ry kiala mampatsiarotsiaro ny fahatanorantsika mihitsy se avelako aloha ndry fa andao hijery film amin'ny nouvelle classe tantara gasy mitohy zato isanjato no mifankatahany mpandeha sy misehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotozany GALANA hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolotra eny amin'ny station GALANA ianareo tsy miova fa tony teo aloha ihany no fepetra ahafahanao misitraka izany GALANA miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androanana lakely akaikin'ny poste ary araroto ny fihenam-bidy goavana 10 isanjato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magazay ary ny tolotra 20 isanjato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro. Dada, efa akaiky ane fetiny reny inona no metsika azy raha ny ty aloha de kapa Aigle d'Or sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa andao aingana sao de tara fa voafetra ihany ny tolotra Maman? Elle a dit maman. Regardez, il marche. Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi? Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédilait Croissance pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines? Bravo. Blédine et Blédilait Croissance, partenaires de ses premières fois. Dada, efa akaiky ane fetiny reny inona no metsika azy raha ny ty aloha de kapa Aigle d'Or sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa andao aingana sao de tara fa voafetra ihany ny tolotra Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro.
Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny 8 sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambohidrarahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavolo, station Shell Anoziato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaimpoana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy provant 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 504 ariary be zao, 504 ariary be zao ary mahazo 500 maimaimpoana amin'ny akokely fakana nofo. Azo antoka tsara kalitao tonga vainganary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao manomboka izao hatramin'ny farany volana Jiona. Azonao anio fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoa maimaimpoana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. Hoavy ndray ty ny fetiny reny miavaka kely fa fetiny reny anaty confinement anao surprise mamay pizza parfaitement na animé na emporté eny mila gastronomie pizza kazany ihany misy gâteau bonne fête maman ihany koa sady tsirony no mamy fête de mère miavaka hoamy ty pizza bonne fête maman sy gâteau bonne fête maman emporté io na livré la gastronomie pizza, pizza de qualité, pizza de quantité, pizza one hour. Gastronomie pizza. C'est la fête des mères à Accourtique avec des offres exceptionnelles dans les boutiques. RDJ am Siv Maraina. Sodivitra! Sodivitra! Tsika manoka. Tsika manoka manao misy koa. Saika! Tsanahy. Zay mahatsara an'ireny telefôny reny na dia menjera impolo ary vaky mihitsy. Satria tena zany tokoa le Antanimena baka ny anaran'le tanàna teo tompoko fa zay vao tadidiko le izy Antanimena baka mianandrefana somary mena varatra avy eo Andilamena dia mandalo any Antanimena baka io zay vao tonga any amin'le Miarinarivo zay diso tanteraka mihitsy filazako fa hoe akaiky n'Andriamena izy tsy akaiky n'Andriamena mihitsy le izy fa tena lavitra be kay Andriamena fa diso atompoko azafady indrindra fa any varatra be n'Andriamena tena varatra be tena any amin'ny faritany Mahajanga fa naizana zany ary faritany Mahajanga eo akaiky n'Andriamena eo akaiky n'Andriamena eo akaiky n'Andriamena io ny faritany Mahajanga ity toerana ity dia toerana zay tsy azo aleha mihitsy raha tsy amin'ny fotoana mainandro satria ny lalan'ny tomobile dia ao anatin'ny lalan-drano ao anatin'ny ino moa zany lalan-drano mba tsy hiteteny an'ilay cordoa zany ao anatin'ny lalan-drano zany no andehan'ny tomobile 4x4 any manaraka an'iny rano foana manaraka an'iny rano foana fa fasika sy petsapetsa zany no andehanana amin'iny fa rehefa aviorana zany dia efa kotiny hoe tsy lalana tsony veloma lava raha vao le aviorana le toetra raha fa mahavariana zany misy olona manontany hoe zany tokoa ve mifandraindray tena zagagnareo fa misy fitanana mifandraindray tsy eritreretinareo mieritreritinareo avy any antsinanana le izy fa mifandray any andrefana dia mifandray any tsy mitapoka tena ohatran'io zao raha hoe avy any Ambatondrazaka mamaky lalana sady mety tonga ny fianara-tapoka ianao no any Fandriana moa zany no tena kaikaiky zany sa Galana fa le anankiray nga tsy izy indray le mampafana amin'ny andro mangatsika iny iny mbola rehefa amin'ny talata iny dia eo izy tsy rehefa talata iny izy makeo dia talata izy misy lalao foana izy fa ny fangatahan'ny mpampianatra dia ateo iato any fa ohatrany to misy miaino any mantsy tsika indraindray fangatahan'ny mpampianatra hoe andriamatoa filoha ny mpampianatra mahafantatra ny réalité zay misy ny tenenako azy mpampianatra mahafantatra ny réalité malagasy réalité ve réalité misaotra anao miora Larisa hoe tena hoe mahafantatra ny zava-misy iainan'ny mpampianatra eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra zany ireo andriamatoa filoha atao ministra ny fampianarana fangatahana iny fa dia ianao moa zany mahafantatra an'io dia zay ny fangatahan'ny mpampianatra fotsiny satria manjary mba tsy mifandrindrarindra izy foana tsisy raha vanina io dia zay ny fangatahan zareo fa na dia zany na tsy zany ary dia adidinay ny manentana foana atsika menakavy amin'ity atao hoe geste barrière ity tadidio
fa manomboka efapolo isan'andro eo zay zay le izy a efa zavadozany zany fa za maivanina tompoko aza varina amin'ny zavatra hafahafa antsika fa io aretina zao mbola io a mieza tsika fa itsika ane no tratra farany eo e de izy ara no vomafy am'zany tsika no vomafy am'zany ny olona mety ho afaka daholy fa ianao tsy afaka de izay le izy hoe ny geste barrière rehetrarehetra zao eny efa le izy ne mety Antananarivo ny vitsy ny ina moa zany ny test zay no mangatahana hoe ataovy ny amaro io test io izy io ne maninona misy lasa misy tapaka ny tsosoro be misy any tsoromandidy misy ary efa miparitaka ane zany miparitaka fatratra ery dia zay izy io ana isika zao ara mety efa mitondra an'le izy daholy mety fa zany mety ka testena fotsiny fa rehefa testena io olona rehetrarehetra io a de saiky mitondra engany mba diso avy ny any fanentanana ataoko ny ana de ataovy a mitombo farak'izay mitombo a ny fiarovatena zany hoe misasa tanana aloha azady mihitsy rehefa mivoaka na maninona de sasao foana ny tanana rehefa andray zavatra sasao foana ny tanana raha vao mivoaka fotsiny sasao foana ny tanana obenao ma tsy teny aminay teny anao rehefa raha ohatra zay ka mivoaka ka any nona be zay any aminany de za mivarotra gel de zafady misy reny gel ireny na solution hydroalcoolique de reny a afaka atao ahoana Jerry Marcos ohatrany Jerry Marcos le tela No. Hello. How are you? My name is Carl Spencer. I'm from the New York Police District. I have a gun, a small gun, but I don't kill a black man. So I say and give may apologize to American black people and his police. Sort of basic. Fa tena iny aloha sujet tena enjana be tokony ho jerena ihany aloha satria rehefa misy an'ireny zavatra reny zany mitranga de tokony maka lesona ihany aloha isika amin'ny ankapobeny satria le herisetra tsy hoe kory ty manao an'ity fa amin'ny ankapobeny fa ty le fanontaniana apetrako ary aloha rehefa miverina ho tsy police district atsony raha ohatra hoa misy olona zany mahatsapa misy an'le symptôme nefa hita ihany aloha amin'ny fitarainany olona sasany fa tsy possible tonga izy de tester de ahoana ny zavatra tokony ho ataony satria tsy hoe akory hoe manavinavina mikohaka na ohatr'izany de tonga de amonjy an'le toerana izy na CSP2 na CSP315 fa inona no mba tokony ho ataony aloha amin'ny ankapobeny ohatra hoe sao de tokony hoe mihinana citron azonareo le zavatra tsotsotra satria ny eto Madagasikara le foto-drafitrasa aloha am'izao tsorona fa sady efa manomboka feno izy rehefa tena dinihana hoe raha misy ezaka ataon'ny fanjakana zany tsy ho ampy tanteraka mihitsy raha sanatry mirogatra le izy de inona zay le fepetra tsotsotra zay aloha mandrapahaloha zany satria efa misy ihany maty moa zany sy nizisa anosy ianareo CSB roa no tokana ny filoham-pirenena rehefa tsoteny zany rehefa tsoteny CSB2 le izy CSB roa no tokanana de avy manontany fa ahoana ary zany lazainy fa tetsananina fotsiny izy nefa ny anankiroa ny tokana ile mitantara amin'ny RNM mariko andriamato commissaire ny oko andriamato commissaire zay sororaty zany tokony zay fanao anazy fa mamaky izy Andriamanitro commissaire andriamato commissaire tena mba voninahitra hoany mane tety efa naoriko ny etako tony a ny boky fiondanako tompoko ary dia tam'izany fotoana izany voly vidiko ty oasinareo toizinareo resaka fa hoalefako ry amin'ny caméra ry mba ho hitanareo hoan'ny mpiondana photo sy ny appareil photo rehetra mba jerijerena fa daholy ny sopapa rehetrarehetra toizo ny fomba fangalana sary manana appareil photo réflexe ianao na réflexe kokoa moa zany ny tena fampiasantsony ny valeur de plan ny fomba fangalana azy ny valeur de plan
mety zany valeur de plan ny composition ana sary ny ina koa nakoatra zay maka sary ny lumière focus lumière ny rehetrarehetra vitesse-na lumière mitsofoka ao anatin'ny appareil photo ny fotoana angalana ny sary hoe ina le sary tiana pitaina ao anatin'izy ahoana fomba famakina sary efa maka sary de stylo loko maro samihafa hoe rehefa maka sary de ahoana fomba famakina sary satria misy ny sary koa misy fomba famaky azy ohatry famakina teny ihany fomba famakina sary be le afaka fotsiny de zay selfie ihany io de vita rehefa tongotongilany le izy de tsara be fomba fakana ekizy sary am'izao le ilany tare inona ny tiany mpanoratra olazainy rehefa maka sary am'izay izy io ny akabiazany re vehivavy reny rehefa maka sary de miteny an'izao foana izy avereny fa ratsy be azy fa nga mety io vao tsara io le ianao misy ny efa ratsy fa tsy famereretsary mahatsaranao photoshop kely izy de tositosena kely de aleo lasa milay be le zary rehefa aveo sika soloiny rehefa amin'ny fotoana mapety azy sotrona nena ampiasainandreo aza tino koa aza tino tsy anaty efa so sanatria navery ka isy resaka hazo ary efa aveo le geste barrière rehetrarehetra anjaranay angamba ny tena manao an'izany zay ny ampy-pisiny fandarana ihany koa dia ampitomboy daholo any fanasana tanana isaky teteky isaky mihetsika ny dikan'izany sasao ny tanana ny akanjo rehefa avo mivoaka ianao de sasao na ahay mandritry ny ora roa farafahakeliny fanasana tanana 20 minitra farafahakeliny ny kiraro alao etokona ambanavarana de oety miahy ihany koatapiandro satria rehefa ora vitsivitsiny de efa maty lay taninandro iny indrindra fa le antsoina hoe taratra x taratra x iny dia film iny le jerena amin'ny alina iny ny ankizy koa ny mijery x na any ampianary de efa mijery x sady any ampianary hoe x y zay de efa mijery x misy le matematika mijery x ampitomboy aby ireo rehetrarehetra ireo ny tokony ho izy koa de hoe sao de mba azo atao rery mpitondra fanjakana ny mampitombo isan'ny toerana anaovana ny fitiliana zany le fanilazantsika atao hoe io fitiliana io satria mantsy lasa ohatra araky ny teny larisa teo hoe ohatra lasa varinitsika de lasa ohatra ny hoe zatra tadidio nefa mifamandado io mibetsaka le izy zany atao hoe kaditsotsotra fotsiny na tondrosaina ohatra ny ana le eritrereto hoe raha nisy ronjato hatramin'izay natao fitiliana ronjato telo efatra roa zay le vo zao izy manao ronjato efapolo le vo ao anatin'le izy dikan'izany manaraka raha efajato ny tsy atao test efajato tsy atao test fa 20 ny vo saika nahazo kely tsy mila mahazo am'izay fa de ny mbola tafiditra ako zany de mba hiverina kely am'le loha hevitra am'le resaka ny aretina ihany hoe mandady ozy raha irika sady vraky ny tongony vraky be ny tongony ao anatin'le resaka le hoe fifindrany zay aretina zay mantsy mbola tsy ampy foana amiko fanazavana itenenana ny olona hoe amina faritra na tsy misy aza ny test de toy izao ny antotanisa zay tsy mampatahotra olona akory tsy hoe ampitahorina akory le olona zay koa le tena olana ao anatin'ny resaka serasera fa miverina makany am'le resaka hoe fournisseur teo am'le resaka le hoe tsena ny fanjakana taloha fantatritsika tsara fa nisy zany hoe stylo bika tokony vidiana 300 ery any anatin'ny fividianana amin'ny fourniture any amin'ny fanjakana zany fantatritsika zany nisy an'izany taloha rehefa nivoaka moa zany resaka zany fa tsisy resaka moa ny am'izao hoe lasa hoe 4 arivo 5 arivo ny stylo sy ny sisa manahoana zay zavatra zay amin'izao de mbola anontaniako ihany hoe manahoana ny tena fiodin'ny asa mpanjakana amin'izao ahafahan'le olona manao zavatra hafa ohatra raha ohatra ka fa zany moa zany anatin'le fitandremana rehetra ihany de miverina makany am'le resaka le hoe fitoriana zay tsisy idiran'ny resaka le zao zany le fitoriana zany raha ny tokony ho izy hoy ny fanazavana omeny namana ato de misy hoe saisine atao amin'ny tompona andraikitry ny lalàna zany fa ny tamin'ny omaly zany izy miteny hoe mitondram-pirofo sy mitory zay mahafantajavatra de ele izy koa ny olona efa miahan'le hoe azo raisina fa tsy mitombony tena marina kosa aloha zay en l'espèce ndradanoara le hoe azo raisina fa tsy mitombona teny amin'ny ACC lasa jurisprudence indraindray zay tsy mahazo afaka manontany Emirante Godard
tozay fa mbola iverina hitrany rehefa avy eo satria ao anatin'ny resaka lalàna zay a manahirana ihany le izy le hoe ny chose jugé okay aloha ako mazava loatra le sary ato de ohatra mijery sary fotsiny ako a vetivety fotsiny rehefa le mihaino le radio tsisy sary a de samy hafa hoy ny olona ny mihaino rehefa am'le andro misy sary raha tsy mahita sary averina sa mazava afafa hoy ny olona ny mihaino radio audio amin'ny fotoana misy sary ho an'ireo zay mihaino tsy misy sary azoko le izy hoe ao anatin'ny fomba fanazavana de tokony misy kisarisary azavaina ihany hoe nampiseho sary nampiseho alika zao za teo tompoko de le alika somary malemy ny tongony ao aoriana amin'ny akavanana ka izy io de voatsindrony reniny tamin'ny voateraka ka lasa tapaka ny fotompehiny tao de zao nefa izy efa tafatsangana tsara ary afaka miazakazaka lavitra noho ny reniny fa mampime kely izy satria misy paralelisme ohatrany amin'ny tomobily reny hoe manao diana alika zay vao tena hitako iny ka ile olona efa niteny amiko hoe andeha akaty hijeren'le izy fa handray azy de mafatifaty le izy fa aza miay afa tongava de rehefa tonga aty de mitondra goûter okay eo zany amina fotoana ohatra ianao raha aminakazina tena ohatran'ny reny hoe voatsindry nylay reniny ilay alika le tambola kely ka ianao raha no afaka miteny an'izay fa azasika makalaky le isika makalaky le teneny anao misy fantena kely ty fantena kely ty resaka fombafomba moa zany le satria fa resaka fomba kely resaka mifaritra ihany goty ngambany mety afaka manazava ihany koa misy fomba any anororo any amin'ny faritra loatra mangoro iny ty atao hoe feraomby io feraomby io dia fomba anankiray izay any de tena malaza be ariky ny rotaona izy io natao tamin'ny 2018 ny misy farany fa asa eny amin'ity taona ity ve isa tsy isy antikazana feraomby ty io de fomba resaka mandefa omby any tanàna de mifanenjika de sisy ka eo no mahatonga raha mieritreritra hoe sao de mba misy fifandraisana avany amin'ny ivelany ihany ny fiaviantsika ity hoe zany fomba le mandefa omby any tanàna tsy fomba gasy loatra angamba ny amiko fa mety fomba vahiny kokoa le izy fa alefa ty zay na zay feraomby zay nanarale fomba ka raha misy afaka mamaly de afaka miteny any koa na manazava any koa nareo fa iezaka aho hitady an'izay fomba izay zany fieraomby zany de faly amin'ny omby zay le hoe mifiera zany de zanaky Francis aferana omby lesy mifatako aferana omby fa zany hoe izy io mino sika fa raha misy maheno ny namana satria ohatra nako zany namonjy feraomby ray mandeha ako te any anororo tam'izany niaraka tamin'ny namana ranjivason sy ohatran'izany nitazan-davitra raha ny tena marina mbola tsy tena azoko fa le izy io dia lanonana mitovy amina resaka hoe mifandray amina saison zany le izy tena fomba gasy le izy ny atsipiriany tsy haiko loatra de zay ny tsy tantarako aloha fa be de be ny fomba zay mifandray amin'ny omby mifandray amin'ny toka mifandray amin'ny hasin'ny tany ary ny zavatra nahavariana tamin'izay tany anororo dia nanatona amoron-drano de nahazo RTA tamin'izany zany misy zavatra mahavariana nefa moa zany ny zavatra resaka rano zany fa de zay fa mbola anytany an'ry namana avy any tanàna ho aferana omby aloha de misy ihany aferana omby ary ty zavatra mahavariana rehefa miresaka biby any varona efa nahita lavantina kisoa enareo lavantina kisoa de marina misy lela zany tsapainy amin'ny lamosiny fa marina marikitra raiky lao ny lanjany kisoa fa eo amin'ny lamosiny ty misy tsy haiko fa zany aloha zany taranaka colon reny zany le rono miopy sady efa zanatany izy mahay anosynosy ianareo ndrefa sao de niteny ela be mirika resaka fahasalamana ny teneninao teo ny tokony ho tsy aivina koa de ny hoe eo ny coronavirus fa ny fidirantsika amin'ity tony taona mangatsiaka de mampirongatra ny tazo indrindrindrindra fa ny gripa ny kohaka zay fiafaran'ny gripa tena mandravarava be mihitsy ka sao tokony ho atsipy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay fa tsy ity mionona am'izay ataony mitondra fanjakana eo amin'ny fitandrovam-pahasalamana manaova mafana misy tombony kely zao no mifisinyity kasy-bosy ty amin'ny gripa raiposy satria lasa tsy tena manaparitaka loatra n'le virus tsika satria manao kasy-bosy tena mihevina ara de tavelo anatiny eo le izy fa tena maro zany sokafana aloha ny arotava rehefa mihitsy ny dikan'ny arotavako
rehefa mievina ianao zaingana tonga ny ka raha ohatra ianao rery fa tsisy olona misy manakaiky ianao io fa mbany de aparitako eny amin'ny rivotra zany le izyko eny anaty tadidio fa raha vao mangatsika raha vao mangatsika ny andro de somary miantona kely aloha ny virus zay vao milatsaka amin'ny tany satria matanjaka kokoa izy amin'iny mangatsika matanjaka izy no rehefa mangatsika iny mantsy ny atmosfera dia mitakizina eny am'izay fatra mafana anaty vatanao izy miantona izy aloha miantona fa raha mafana mantsy ny andro de tonga izy de milatsaka amin'ny tany satria mavesatra ny atmosfera misaotra no manazava de zay le de zay le antony le zay hoe amina misy tombony kely any misy anty-kaso positif de manaparitaka loatra n'io gripa io fa ny gripa koa tadidio fa virus ary ny virus tsy sitrapanafody ka raha ohatra ianao voan'ny gripa ny tokony natao efa hatram'izay raha voan'ny gripa ianao de tokony nanao kasibosy foana ny antony izy iny mba tsy hidira ny bakteria ao aminao fa ny bakteria sy microbe mahatonga anao anavy fa raha zany ianao tsy manavy raha gripa tsotra fotsiny le virus tsy mampanavy fa misy bakteria na microbe tafiditra ao aminao zay mahatonga anao manavy de zay no mahatonga anao amina antibiotika fa tsy le gripa akory nanomezana anao antibiotika fa le bakteria tafiditra niaraka aminy zay ny antony iny na izany aza manao dokotera dokotera mamy antibiotika fa tsy anao vidividy eny amin'ny pharmacie za tsy anaiky izy ordonnance raha matetika moa zany ny antibiotika tsy maintsy mila ordonnance foana fomba tsy hanaovanaovana foana sa ndray mantsy izy io misy an'le hoe ny fiarovan-tena ao anatinao sy ny microbe mahay manova ny toetrany am'izay fanafody omena zany hoe raha ohatra zany misy aretina virus ray miditra ao aminao de dobafanao antibiotika izy de mieritrereta fa tsy ho sitrany eo ntsony io fa mienjana miainy miady amin'io de misy ny karazana fanafody rehefa mienjana de efa tsy mampaitra mienjana ohatra le bandela tsa varatra tamiko dona maraina tsy zany teo amota ay fa za atao ohatra mipotra ny fanazavana momba ny faharoforofo-tsika akoatra ny coronavirus ilaina satria efa fantatry ihany koa fa misy aretina mahafaty betsaka hafa ihany koa zay tokony tsy ho adiny loatra de sady miteny kely faraparany moa zany fa efa ametraka mandra-peona koa hoe amin'ny resaka kisarisary araka le resaka nataoko teo zany dia ilaina ihany amin'ny fotoana misy sary zany ny rivotra no misy le atao hoe répondant na le hoe le fomba fifamalina sy firesahana zany eritreretana hoe misy olona miaino tsy mahita sary ihany fa na ohatranah koa raha zany zao jereo raha vao mipotra de miaratra raha vao mipotra sary de mambomboatra mampiditra satroka tsara zay ho an'le mijery sary fa ho anareo zay tsy mijery sary tompoka de ny resaka Ambatondrazaka zay teo ny resaka momba ny vokatra zay teo ny zavatra angatahana zany amin'izao satria fantatra fa firenena mahantra i Madagasikara na manana mpitondra afaka mitarika sy ny sisa ary noety manana fantatra ihany zany resaka zany satria nao gouvernement raha zao lasa hoe ministera roa tazamin'olona ray manao restriction ihany koa de ny fomba hiatrehana le manaraka tena tsy maintsy resahana foana io satria hoe saola rehefa tena mahantra le firenena ka matanjaka ny ataky ny virus de ela be ny iainana an'le izy de mbola manao antsoavo amin'ny secteur privé ny secteur informel zay privé ary ny fanjakana mamelona clé ahafahana miatrika ny aorinan'io sy ny ankehitriny zay efa tena sepotra tanteraka araka le kilalao-teny nataoko maly hoe c'est la fin qui arrive nona de tena maro de maro zao fotoana izao ny olona mitaraina ohatran'le mpivarotra tany Tamatavy tsy ampifandraisina loatra le izy zany fa efa ny anoanana tena efa mbiakotra izy teo zao izy efa mbambany kokononkoditra zay de mametraka mandra-piano zany hitra direkta fa tsoahako am'izay ty fa iasan'le olona le fitaovana tsaratsara resaka fahasalamana ihany tsika misaotra aragoty dia tsy adinoitsika ihany ko ny namana mila fanampiana ary teto amin'ny onjam-peo ity niresahana misimisy am'izay fanampiana izay ary anisan'izay nilana ny fanampiana avy amintsika ary mbola ilana ny mpanakanto fanaiky rasolo mahatratra ao anatin'ny tatrika solo morale resaka momba azy moa ny gazety midi eto amin'ny voakandroany manana ny eritsaina izy hoentina miatrika ny fitsaboana ary anaty tsikitsiky no naneho ny hevitra ary fakasitrahana nyreo nanao fanatevenana
ny valinantso ho fanampiana satria intelo isan-kerinandro izy no manao ny dialyse ary enjakenjany izy io enjana bio ny dialyse aloha de tenenina eto 1,150,000 mora indrindra 1,150,000 isaky ny manao mora indrindra akoatran'ireo ny analyse be de be zay tsy maintsy atao akoatran'ireo ny fanampiana rà na ho an'ny olona zay nao transplantation de tsindrona zay lafo be de be ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'io ny fanampiana zareo koa mantsy mila vavaka izy mila saina izy fanatanjahana misaina satria mizaka an'io adiny 4 inginy fanaovana an'io adiny 4 isaky ny manao eritrereto amin'izany zany ny zavatra ao anatin'ny sainao diso ty teny malagasy zay no mahatonga antsika rehetra zay atao ty fandarana rivotra no anetana antsika rehetra fa riva indray misy mivantana eto amin'ny RDJ 96 FM de tsy zany fandarana kolotema mivantana fankalazana fetiny reny satria am'lahady zao ny fetiny reny de varindrintsika am'lahady zao ny fetiny reny ary androany de misy fandarana mivantana sady milalao eto no misy hirahira no misy atsikana no misy de misy vahiny any koa izay ny vahiny efa nambarany fa i meiza no vahininay am'tianity ny antony meizamo meizamo defa na de mpanakanto ary efa reny any koa izy ka izay resaky zay zany no horesantsika sady ainareo no fanamiasa moa zay miaraka amin'ny kolotema miaraka amin'ny beby miora rasitra son sy baron izany fandarana zany mamoaka amin'ny telo ny fandarana mivantana io mivantana amin'ny radio elamo zany de mandoa vola amin'ny rivotra satria tokambarotra mivantana ihany koa amin'ny page Facebook ny RDJ izany fandarana izany Facebook de misy YouTube koa misy YouTube ihany koa zany hoe rehefa tena nojereko izy efa nefa télé zany mihitsy zany le atao amin'ny anaty le amin'ny Facebook tena ohatran'ny télé mihitsy satria na ianareo mijery io de le hira le fanay ora riva de sady mandeha ato amin'ny radio tsara be mihitsy ny son le izy no mandeha ihany koa amin'ny Facebook misy sary any koa le izy tena fa tokony atao télé mihitsy ty zavatra ty ty zakany anao zany ty zakany zay de fanentantsika riva miaraka amin'ny cool time amin'ny alady ny fetiny reny ny reny zay io monsieur le DG ay manarana fotsiny manarana fotsiny mety izy le ty ok manaraka mety avy ty ampiasana ok mety amizay mety tenena amizay zay manarana fotsiny miditra avy ty ampiasana zao no hoe amanaraka ataoko fanao ty satria eny eglizy koa miankina am'le izy moa zany satria tsisy atao ato ampiasana aloha zany zao am'zay ty le olona mena fotoana tamin'ny vamy sivira sasany amin'ny folo ndray vao tonga izy de noho izany amin'ny fotoana manaraka tsy maintsy hiditra mivantana avy ty ampiasana ihany ay mo eto zao no tokony hijery kay de ty eto tokony hijery fa tsy eto zany zay fa de mirary soa atsika rehetrarehetra ok daholo rapitso sabotsy averitsika teo le zany fetiny reny aloha amin'ny alady fetifety fotsiny rayboza de fetiny reny ny reny dia mena voninahitra foana satria tsy tonga teto antany izy sika raha tsy izy reny ny reny zay tena mizaka mafy amin'ny zavatra rehetrarehetra ny reny na tsy miasa any amin'ny toeram-piasana ary fa mafy lavitra noho ny ataony any amin'ny toeram-piasana ny asa ataony ao atokantrano mikarakara ny vady amanjanany mafy ane zany tena mafy mba manandrama fotsiny zala be resaka rehetra eo manao varay andro fotsiny manasa lamba manasa lovia de mahandro sakafo de manao zao de mikarakara ny ankizy ny fomaraina de mandeha andramo ray andro fotsiny de teneno amiko amizay fa amexpapa ianareo reny rehetra rehefa mandeha amin'ny restaurant reny ianareo de alay sary daholy lay menu ao reny de amizay rehetra tsy haintsony ino eny atao loka androany reny fotsiny alay sarotra kely fa misy menu malagasy ka tsy manina zay hita io fotsiny zany de alaina de manahirana tena manahirana ny reny io mitady loka isan'andro io tena marina ke zany tena sahirana le za moa zany de amanoana anareo reny foana amin'ny fitiavanareo sy amin'ny zavatra ray bozy mihinana reny fotsiny ataony hinana ny karazana laoka zano irahinao inona ny loka androany raha atao zala marina fa mba raha zo atao ry lehilahy zay manambady tena aza mampiseho fahakizitinana sy fahasiahana re maro ny tatitra voaray ndresaka tamin'ny tompony andraikitra moa zany tena moa zany de maro ny herisetra atao amin'ny vehivavy zao rapitso iompana amin'ny ray volona ny fiteny malagasy ny tena tsy maintsy
namontsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatrany fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy mialo misafy ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray bilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e Orange. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. No mifankatahan'ny mpandeha sy mpisehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotoizan'ny Galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station Galana ianareo. Tsy miova fa toy ny teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Satria teo foana ianao roneny na dia tamin'ny fotoan-tsarotra azy raha sendra sy lafaka za dia nampirisika hatrany ianao ny traka sy androso satria ny kasa ny sosiny tsara ho ay hatrany ianao ka noho izany rehetra izany dia mirary fety sambatra ho anao a mandritra ny fetiny ireny porofo amin'ny fitiavanao azy miaraka amin'ny B5000 antsotra amin'ny roa ora sy 3 minitra tolotra manan-kery 7 andro miampy internet cadeau 100 mégaoctet tsindrio ary ny 224 étoile 7 étoile 2 raha ampiditra ny tolotra amin'ny comptenao ary ny dièse 123 dièse raha ho an'ny mpanjifa hafa. Orange. L'œil